azonao atao hiterana jesosy etatao lanitra mififaliana mbola azonao atao tsy fantatro zao finisiny tonga fa fantatro fa efa kaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao mitonga any an-danitra mbola azonao ioarana re olona efa mivavaka hatramin'izay tsireo ny loko ny ritany mbariry tarafiny maso andro miletiky maeleza ianao hatrakao ny lo evanjinony atsara ny laratsito ao anatiny mafino aseony anao nialebeny fruninayny changing me and changing you. We have come with open hearts, oh let the ancient words live on. Halleluja, voninahitra n'Andriamanitra irery ihany ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra kosa izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fotsika sy ny hevitsika amin'ny Kristy Jesosy ary tonoina ao amintsika rehetrarehetra ary atokantrano na iza na iza toerana misy anao izany fahasoavan'Andriamanitra izany amin'ity androany ity dia faly indray izay miaraka aminao eto androany fifaliana ho anay miarahabanao amin'ity androany ity natratra an'izao farany herinandro mahafinaritra izao dia mino fa tonga eto ianao androany tena amin'ny fofen'ny fifaliana no ahatongavanao eto ary ny tena Andriamanitra mihitsy milaza manao hoe izay rehetra manome am-pifaliana no ankasitrahana dia hanome am-pifaliana tsika androany hanolotra n'ity andro ity am-pifaliana ho an'Andriamanitra isika rehetrarehetra ry havana raha hanolotra tena ianao androany dia atolotra am-pifaliana hanolotra fiderana ianao androany atao am-pifaliana hivavaka ianao androany dia ataontsika am-pifaliana alleloia tsy ao anatina fifenetanay na anatina alahelo na fimonomonona na nanaovantsika an'izany rehetra izany fa atolotsika ho am-pifaliana avokoa izay rehetra ataontsika amin'ity androany ity ho an'Andriamanitra mba ahafahantsika mahita sitraka eo anatrehany androany faly be izay miaraka aminao androany mety sabana ianao vao tonga eto arabaina manokana ary tonga soa faly izay mandray anao ampitiavana am-pifaliana be ary ifampaheritsika androany ary ny tanjonay dia tsotra tsy miala eto ianao raha tsy mahery eto Andriamanitra ampahery anao eto ny fanamasina amangy antsika tsiray avy tsy avelan'Andriamanitra miala eto ianao raha tsy mahery satria aka eto na tonga avatsika eto ary hiatrika herinandro tsika amin'ny herinandro dia androany ny fotoana tsara indrindra ahafahantsika miantoraka amin'i Jesosy mametraka ny fiainantsika rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra mangataka amin'Andriamanitra koa Jesosy anatrika herinandro vaovao sa fa io ndray Jesosy ny herinandroko alleloia dia tsika izany tsy mba atao hoe soratana eny amin'ny Facebook fotsiny dia soratana any amin'ny publication dia miteny fotsiny tsika hoe apetraka aminao indray Jesosy ny herinandroko izany ny olona soratana eny fotsiny dia fiaina mandeha ihany mitoy eny dia manomboka ny herinandro dia manana ianao mahazo herinandro vaovao ianao amin'ny herinandro io dia soratana eny fotsiny amin'ny publication ny eny olona fa ny antsika tsy izany ny antsika eto mihitsy tsika alleloia eto mihitsy tsika vavaka mihitsy tsika andohalika mihitsy tsika tena anokana fotoana ho an'Andriamanitra mihitsy tsika ahafahantsika tena mametraka n'izany eo am-pelatanan'Andriamanitra rehefa satria mety diso fanantenana ihany ny olona raha mieritreritra hoe manao andray zavatra ireny amin'ny Facebook dia tena hoe momba an'Andriamanitra tokoa aneny herinandro nefa ny mampalahelo dia indray misy zavatra mitranga ihany tokoa satria tsy ampy ilay vavaka tsy ampy ilay zavatra ny atorana tamin'Andriamanitra ry hafa fa tsika eto androany tsy mateantika ianao tonga eto teniko foana izay ary ho hitanao fa
Hafa mihitsy zany herinandro ho lalovanao ao aorian'ny fotoam-bavaka. Herinandro ny farana tamin'ny fotoam-bavaka anomboka. Halleloia. Ao aorian'ny fotoam-bavaka. Zany ny zavatra tena mahafinaritra zany. Ary zany antsoina ianareo foana hoe raha mbola misy ireny fotoana dia midaontsika hiala vavaka. Fahafahasoavana ho antsika izany rehetra izany. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Hametraka ny fotoana rehetra tsika eo ampelantanan'Andriamanitra androany. Mba tsy hisy ane eto na dia minitra iray azy ka ho verivery fotsiny ny avana malala. Tsy hisy ane eto na dia fotoana fohy aza hatongavanao eto ka tsy andraisanao na inona. Fa ny zavatra rehetra atao eto androany dia ahafahanao matsapa ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ahafahanao miaina malalaka tsara mihitsy mideran'Andriamanitra. Ahafahanao tena hoe mihaona amin'Andriamanitra. Halleloia. Na dia eo amin'io toerana misy anao io azy ianao dia azonao atao tsara ny mahita an'Andriamanitra rehefa malala. Azonao atao tsara ny mahatsapa hoe tena eo anilanao eo Jesosy miasa eo amin'ny fiainanao, manodidina anao ny fanatrehany, mipetraka eo aminao mihitsy ny voninahiny, manarona anao ny voninahiny. Halleloia. Azonao atao tsara ny miaina n'izany zavatra izany ao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Ny zavatra angatahana aminao dia zavatra tokana ny fifantohanao. Ny fifantohanao no angatahana aminao androany. Azavelanao zavatra andelingelinanao ny ambadika any. Andaontsika hifantoka amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia milaza ry havana fa henon'Andriamanitra ianao, ren'Andriamanitra ianao, satria ianao mivavaka amin'ny marina tokoa ry havana malala. Mivavaka amin'ny marina tokoa ianao dia tsy mba havelany misy raraka tany izay rehetra ataonao eto androany. Sakrifisy ny andro sabaty. Taddio fa isaky ny manatrika andro sabaty ianao dia manome sakrifisy. Sakrifisy io matotsy ny olona rehetra no manolotra an'io. Sarotra amin'ny olona izany mipetraka dia hivavaka. Tsy vitan'ny olona rehetrarehetra izany. Zara raha misy mavita, vitsy anisany mavita an'izany. Ry havana malala, vitsy anisany no mahita, no mavita an'izany hoe hanolotra andro an'Andriamanitra zany. Satria nahoana? Satria sakrifisy io. Halleloia. Ny olona manao sakrifisy ihany no mavita an'izany hoe Jesosy apetrako daholo ny zavatra rehetra. Tsy handeha tsena satria na dia misy zavatra tiako vidiana aza za tsy handeha. Na dia misy asa tokony ataoko aza tsy ataoko. Na dia misy zavatra tokony tena tsy maintsy alehako aza tsy alehako. Fa za hivavaka. Sakrifisy ange zany drafany. Ianao tonga eto manao sakrifisy ianao. Ary ny zavatra rehetra ataonao an'Andriamanitra dia tsy kely. Tsy misy kely amin'Andriamanitra reny. Fa lehibe. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy io misaotra betsaka anao izay amin'ity androany ity. Misaotra betsaka Tompo fa novorianao indray izay reto. Nandray ny feo anao izay niantso anay Jesosy. Niantso anay tamin'ny alalan'ny teninao ianao. Dia tonga eto izay androany Jesosy malala. Tonga eto izay androany hideranao Jesosy io. Tonga eto izay androany Andriamanitra mahatsapa. Fa ohatran'ny tsy rariny loatra raha tsy hideranay ianao ty andro androany ity. Raha mijery sy mitodika izay ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay Jehovahandriamanitra iray. Ohatran'ny tsy rariny loatra Jesosy raha nadino anao izay androany. Hanao ambany zavatra ny fotoam-bavaka Tompo. Toa tsy mety loatra izany Andriamanitra. Satria izay izao no mahatsapa Jesosy. Fa zava-dehibe nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy reto. Tianay ianao Andriamanitra. Tianay ianao. Halleloia. Ary ny fitiavana ianao Andriamanitra hamoizanay ny zavatra rehetra izany. Hamoizanay Jesosy. Nanomboka tany amin'ny fahafoizanay an'izao tontolo izao. Hamoizanay ny fahotana sy ny faharatsiana Tompo. Hamoizanay ny zavatra rehetra izay mety tianay.
ny momba rehetra mihitsy ianao satria tianay tena tianay ary rehetra zay tonga eto andrano mbola vonina ny ahafoy foana Jesosy vonina ahafoy ho anao raha misy zavatra mbola angatanao aminay dia mbola vonina zay Jehovah-Andriamanitro tianao zay Jesosy tianao fonay manontolo zay Jesosy niangatako aminao amin'ity androany ity Jehovah-Andriamanitro manatrefena an'izao fotoana izao ianao matiantoko izay raha tonga eto nefa tsy eto ianao matiantoko izay raha mba manao zao zavatra zao fotoana afaka kely zao tsy eo hanefa tsy hitanay akory ny fanatrehanao tompo zany no fatiantoka lehibe indrindra ho anay reto Andriamanitro tahaka ny ahoana kay zany olona hoe mivavaka nefa tsy mahitanao tahaka ny ahoana zay zany olona hoe mpandohaliky mitady anao kanefa tsy mahitanao zany ny fatiantoka Jesosy fandroany mangataka izay ny fanatrehanao Jehovah-Andriamanitra raha nandratra anao eto zay Jesosy iteranao aoka ny fanatrehanao entina aminay tsiray avy any anatin'ny tokantrano rehetra zay misy anay Jesosy any alavitra any anakao ety any any Arabia Saodita any Allemagne any any Chine any Jesosy eto a France any États-Unis any Andriamanitro ny toerana rehetra zay misy olona mandohalika sy miandrandra anao amin'ity androany ity Jehovah-Andriamanitro mangataka anao Jesosy fangio zany tokantrano zany atao vitany zany tokantrano zany ny voninahitra ao miseho eo amin'ny fiainany androany atsapy izy Jesosy fa misy dia tongotra ao mandalo zany tokantrano zany na inona inona zavatra mety ilainy zany tokantrano zany Jesosy dia ho tonga ao mihitsy ianao hanamboatra ny tsy mety ianao hameno ny bangy ianao hikarakara manokana ianao Jesosy malala tompo manatrehanay tsiray avy ianao amin'ity androany ity misy olona any Madagasikara any amin'izao fotoana izao mahavita mihitsy Andriamanitra manokana fotoana hivavahana hitadiavana anao na dia eto amin'ny online aza tompo marobe ny fiangonana fa misafidy no eto zany olona zany Jehovah-Andriamanitra fantatra fa ny Andriamanitra zay tongavana eto dia Andriamanitra afaka ho hitany ho tsapany ho reniny sofiny iainany halleloia ny zavatra rehetra sy ny hetsika rehetra ataony zany Andriamanitra zany dia afaka hiariary eo amin'ny fiainany amena Jesosy manatrehanay eto ianao androany ny zavatra rehetra ataonay eto Jesosy hanandra-tanan'izay hivavaka dia hitanao zany tananay misanatra andohalika izay dia hitanao lohalika miforotra Jesosy hiteniny vavanay dia hitanao tompo iondrika izay dia ho hitanao avokoa rehetra halleloia sotra Jesosy atsika androany anandratra an'Andriamanitra halleloia dia atsika androany asanatro ny tanako asanatro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao eto ny mpanjaka ny fonao androany asandrato azy ny tananao sy ny fonao ny fisaoranao rehetra asandrato azy amin'ity androany asanatro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao mpanjakany foko tsy mba manana fafatsynao zay halleluia tsy manana tompo fafatsenao tompo ianao ny riny foko androany tsy misy fetra toko ateriko ho anao misaotra koe
Aternevanao misaotra anay Jesosy. Ianao malala fa tsy manana fahafatsenao zay. Ianao no ireny fona isan'andro Jesosy. Ianao no tadiavina isan'andro Tompo. Ianao no katsahanay maraina taondro hariva Jehova. Miampy-pisinay Andriamanitra. Ohatrany tsy mahita zavatra afa-tsony zay afa-tsy ianao. Masambatra anay ianao Andriamanitra. Tianay ianao Jesosy. Tianay ianao. Asandatra anao ny fonay amin'izao fotoana izao. Amen Jesosy. Asandrato an'Andriamanitra ny fonao ry havana malala. Raha misy olona eto mety nangatsitsika, efa tsy fotoanan'izany tsony izao ry havana. Raha misy olona eto mety mbola valo marina, anefa efa mivavaka, efa tsy fotoanan'izany tsony izao. Mampatahotra anara zao ianao no mbola mangatsika ry havana malala. Ohatrany manam-panahirany aminao raha zao ianao no mbola lavitra an'Andriamanitra. Na dia teteny aminao foana zaho eo voafonjy ianao. Matahotra ny aminao raha toka zao ianao no mbola mangatsika ry havana. Fotoana izao iverenanao tanteraka amin'Andriamanitra ry havana malala. Ndra ho tara loatra ianao. Ho taran'io lanitra misokatra io. Rehefa avy eo hiteny ianao hoe tokony mba lasa tany aho. Ataontsika rehetrarehetra androany amerina ny fotsika ao amin'Andriamanitra. Ohatrany tsy foiko nahitanao na dia iray andro azaka mangatsika. Tsy foiko nahitanao na dia tapak'andro azaka mangatsika ry havana. Efa fotoana izao ry havana malala. Hanafanantsika ny fotsika ho an'Andriamanitra. Atodio amin'i Jesosy ny fiainanao. Atodio amin'i Jesosy io fonao io. Atodio amin'i Jesosy amin'izay ry havana. Averenao amin'Andriamanitra ny mombanao rehetra androany. Halleluja. Tsy hiverina amin'Andriamanitra ao anatin'izany. Na dia mandady lady azy ianao mitonga ao androany tsy manimba ry havana malala. Fa ianao mitonga ao ny zava-dehibe. Na dia reraka azy ianao mitonga ao tsy manimba.
Zahatra tsapanay aty amin'izao fotoana izao. Zahatra renay, halleluia. Zahatra tsy niainanay hatramin'izay fa iainanay ato anatin'ny tokantrano ato amin'izao fotoana izao. Halleluia. Tianay koa ianao mba iaina amin'izany zavatra izany androany. Mahagaga ny havana fa arakaraky ny ohatrany materentsika mivavaka, ohatrany teriterytsika mivavaka, ohatrany misakatsakana sy misy zavatra mitranga fa ohatrany vao maika ravana misy tsirony mivavaka, ohatrany vao maika mahita tsirony zany, ohatrany mamy ry havana, tena mamy ry havana malala. Marina ny tenin'Andriamanitra ry havana malala ny teny amintsika. Jesosy dia nilaza manao hoe nasofo Jesosy, nasofo no mahafoinay no ny amiko dia azo azy. Fa na izy no miaro ny ainy dia havery azy. Ary zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsapain-tanana izany ry havana malala. Tsapain-tanana. Fa isika teto amin'izao fandarana andramokay izao zao dia olona nahafoiny antsika noho ny amin'ny Jesosy tsika ry havana. Efa nivonina tamin'ny zavatra rehetra tsika. Efa nivonitsika hafoy. Hoe Jesosy tsy mampaninona anay. Hafoy ny zavatra rehetra. Esorina aminay ny zavatra rehetra. Fa izay ijoro satria noho ny aminao. Fa ny zavatra mahagaga ry havana malala. Halleluia. Tena mahazo azy tokoa tsika. Arakaraky ny hafoizantsika tokoa. Dia tena vao maikitsika mahazo. Vao maikitsika sambatra. Vao maikitsika pifaliana. Vao maikitsika tahiny. Vao maikitsika rovana. Vao maikitsika tena matsapa mihitsy Jesosy azany sambatra manana anao. Halleluia. Izany ny zavatra ialanay izany. Fa ny olona rehetrarehetra izay niaro ny ainy. Natahotra dia niaro ny ainy. Lasa nandeha niazakazaka ny havana. Nanao fanefitra satria matahotra sao very azy. Matahotra sao tsy hihinan-kanina. Matahotra sao tsy hitavy. Ry havana malala. Raha mahitsika ankehitriny fa manomboka atao mahavery ny ainy ireny olona ireny. Manomboka atao mahavery. Ao anatina tahotra sy fiteterana. Anatina fahatezerana. Fahatsopana tena voafitaka. Zany ny zava-misy. Halleluia. Tsika eto. Ny an'izao fandarana andramokay izao ry havana. Raha sambany ianao vao tonga eto dia ohatra tsy manana ny sandratra fa tsy fisaorana sisa ny teneno eto. Ohatra tsy haiko tsony hoe inona ny mbola angatahako, inona ny zavatra mbola tiako angatahako. Tsy misy angatahako tsony fa fisaorana sisa na sandratro anao Jesosy. Fa zany sisa ny azoko teneno. Tsy zavatra angatahako tsony ry havana. Raha tonga eto ianao androany, ho sisa ianao andeha hanatrika fotoam-bavaka satria mafy ny atoko. Ny zavatra tiako azo. Te hangataka zavatra ohatrao amin'i Jesosy.
havana malala miazaka saingana ianao midiraingana anao fanjakan'Andriamanitra soinao tara azavaliana mangataka tsony fa midira ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra aza mitady mofo tsony fa alaivony boulangerie fa sao taraika eo amin'ny fitadiavana mofo ianao tianao Jesosy tianao Jesosy ry havana alleluia nataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany tsy rehetra miombon-kevitra aminay androany dia Jesosy itentsika nare sambatra manana anao Jesosy sambatra manana anao tumpony fianakavianao ireo entana vesaka sy jiokako tena maivana letatsika ry havana ny alilana tompotsy tiako sy mamiko tiako sy mamiko ery satria nafoinao ayatraminy anao sambatra tsika rehetrarehetra nampanotaza notoloranaso namaditsaza sambatritsika ry havana atsika zany tsirairay fotsiny ry havana fa tena sambatritsika ry havana malala mety ozy izy ianao hoe ho avy ihany ty Jesosy fa to zao ihany ny fiainako dia tsy mba niakatra tamin'ny agrady ambony sy ny avo ambony mihitsy avy Jesosy zao zany ny tsenako anao eny ry havana sambatra ianao e alleluia
zao mihitsy ny tsenanao azy tsy nananjava mahory ianao raha tonga Jesosy androany amin'ny sala ianao moa nisy nahory anao va inona ny afalinao inona ny afalinao mbola hitevenao hoe Jesosy azaka tsy nanana miliary mbola hitevenao za Jesosy mba nangataka zavatra ohatr'izao taminao e tsy omenao valiteny tsotra ny andrasany Jesosy aminao androany raha tonga izy androany eteny aminao eo nisy nahory anao ve Alleluia ena Jesosy sambatra izay manana anao Jesosy afa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra anao io ry avana Andriamanitra dia manana maso tahaka ny lehilahy fo ten'Andriamanitra ny mason'i Jesosy dia tahaka ny lehilahy mijery anao sady mason'i Jesosy ohatran'ny lehilahy fo mijery anao zany eke ny avana malala afo mandevona zany nandevona ny fahavalo rehetra manodidina anao nandevona ny zavatra rehetrarehetra zay saika tsy nampijoro anao nandevona ny zana-tsipika rehetra izay nentiny devoly namitahana anao nandafona anao Alleluia amen Jesosy tsika ry havana sambatritsika tianao Jesosy tianao Jesosy ny fitantanana anao io ny fijeriny anao io ny fitiavana anao io ny fitsinjovana anao io Alleluia mihoatra lavitra ry havana fa mihoatra lavitra samy tsinjovin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra namboariny ny zavaboary rehetra nataony tanany tena ho tsinjoviny avokoa tsy nisy mihitsy hoe nanao ny voron'Andriamanitra dia naverana ho faty teo daholo fa tsisy sakafo fa ny tsinjovin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra nataony fa ianao mihoatra lavitra ry havana malala tianao ange Jesosy Alleluia Tinjovini volo manidina zay tsy mamafina mijenja tsy mitanao any antsopitry reny nefa velombeloneny ny raha itsika zany andanitra no mamelona finaritra ny adedy azy iariko mikarakara tsy avelany odiso anjara Yota lavitra mirena naora misakatony teny akiorona finona avaka sy fomba Fini voninahitra maika fayanao izay fofonainy milofa ho karakarainy mihoatra lavitra mireny anao raha misakatony teny aokiorona finona ka hivavaka sy fona Sawarini fazakani manda
lalany eto antany ampinyanao fahazamanany amizany ankasitramanony androany yotra lavitra loirany anao ora misakatony teny aokilorona finona ka ivavaka sitonga yotra lavitra loirany anao ora misakatony teny aokilorona finona ka ivavaka sitonga lavitra no reny ianao ka ohatra lavitra no renitsika riavana ianao za mba matahotra zany ianao ravana rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia nitahotra ny solo ao anatinao voalohany ao amin'Andriamanitra tsy maintsy misy zavatra hitsoroana ao tsy maintsy misy zavatra hifikirana ny lalàna makany an-danitra teneniko anao foana dia miakatra fa tsy mety miezaka ianao mandeha miakatra ianao mandany hery ianao misy zavatra ao mila tena hikezahanao mafy fa zao ry havana alleloia Andriamanitra tsy hamelanao irery zany Andriamanitra tsy hamelanao irery zany ny olona mitsa ny olona matahotra vao mieritreritra fotsiny hoe Jesosy tena hijoro amin'ity zavatra ity hoe zany dia ozy ny olona hoe tsy vitako zany eny rehefa tsy maintsy misy zany tsy misy olona mpivavaka zany ka tsy joro amin'ininy tsy misy olona hoe manaradian Jesosy zany refana ny mpianatra ngeny avana malala rehefa niaradi tamin'i Jesosy voentsika ngeny mpianatra rehefa ny asesony ny fariseo Jesosy dia ny mpianatra koa tafiditra ao anatiny foana miala voensoenso eny miala voentsika eny miala voateniteny eny natolotra Jesosy ho faty fa petera mbola nitentenen'ny olona saika nampangain'ny olona no tenen'ny olona fa ianao koa namana zany ny manaradian'i Jesosy ry havana tsy maintsy misy zavatra eny lalovanao tsy maintsy misy zavatra hijoronao misy zavatra hifikiranao zany ny atao hoe mivavaka zany manjatra tsy azonao adiny dia zao Jesosy tsy mbola namela mpianatra rery zany misy fotoana ny fariseo manakiana ny mpianatra dia eny ny mpianatra le izy dia mety mandratra ny fony mpianatra le izy fa Jesosy no miteny tsy avelany miteny akory aza ny mpianatra fa valiny Jesosy ny fariseo Jesosy ny mamaly halleloia tsy ny mpianatra no famaly amin'ny fariseo ny afana fa teo foana Jesosy ary mandraky tiany androany dia mbola eo Jesosy ry havana malala mbola eo ny fanamasina miadinao izy misy fotoana ianao tsy maintsy atrekany io zavatra io na ny amin'ny fijoroanao dia misy fotoana ianao ry havana malala voadona kely mihitsy ny fiainanao voadona kely ny fonao noho ny amin'ny zavatra hijoroanao zany efa teteny aminao tsy ianao akory ny mamaly anio fa Jesosy hiady ho anao manana ianao fahasahiny alleloia manana fahasahintsika rehetrarehetra tsika andeha ambony rano ry havana zao finoantsika zao dia finoana mandeha ambony rano zao finoantsika zao dia finoana maritsika zao finoantsika zao dia finoana afaka afe na dia nitafidrivotra azy alleloia Ndiao turi tananao toroy lalana Jesosy turi lalanao saya leanao ti quelle farà andiamo
tsy hanao mamoa manahira lay tsisy mahakatona ny tiako idira fa raha nahita fity aminao ao ambany elatrao fa raha nahita fity aminao ao mate ahitako ny voninahitra mafeno tsy fakiny aram-bato e amin'ilay toerana akaikinao ho feno ahita tsy miato e ny voninahitra matahiwe haitondra ny fanahinao kasi malala ampiwatsy amin'ny fanatrehanao no fahendrena tsisy isike tsy anao anganongano no finoana marisike andray ambony rano Tandianao na andro na alinao androso eny amin'ny lalandalonao androso tsy ato arotsako ny aratro fefa reko ny teninao faratena ianao Jesosy mba avelao avelao ao anandrono eny aminao tsy hisy asakana tsy hivoaka ny lakanara ny tenanao fa raha nahita fity aminao ao ambany elatrao fa raha nahita fity aminao mate ahitako ny voninahitra mafeno tsy fakiny aram-bato e amin'ilay toerana akaikinao ho feno ahita tsy miato e ny voninahitra matahiwe haitondra ny fanahinao kasi malala ampiwatsy amin'ny fanatrehanao no fahendrena tsisy isike tsy anao anganongano no finoana marisike andray ambony rano matahiwe haitondra ny fanahinao kasi malala ampiwatsy amin'ny fanatrehanao no fahendrena tsisy isike tsy anao anganongano no finoana marisike andray ambony rano no finoana marisike andray ambony rano Alleluia. Ena Jesosy. Afaka mangataka an'izany mihitsy ianao androany ry hafana malala. Meo finoana marisika Jesosy a. Ny olona manana finoana marisika ny afaka ho tafajanona ry havana. Ny olona manana finoana marisika ny afaka hiakatra ry havana malala. Araka ny torotentsika maly manao hoe ora ho avy aho mo ahita finoana va, mo ahita finoana va ozy Jesosy. Ohatrany matahotra zany Jesosy hoe raha zao tokoa hoe zany tonga ary efa henontsika tsara ny tantara fa
nisy fotoana nisy mpanompon'Andriamanitra nahita fahitana dia miangavy Jesosy miangavy an'Andriamanitra hoe oka aloha Andriamanitra ndraso aloha mbola tsy handeha tahaka ny tantananay voaloboka izay ilay aviavy izay nitenenan Jesosy hoe andraso aloha mbola ialako ny enina kely ihany satria ohatrany matahotra Jesosy ry havana ohatrany matahotra Jesosy hoe tena hita finoana ve sara ho avy hitahitan Jesosy avy eny ambony eny mantsika reto e fantany momba anao fantantsika mbola feno fisalasalana ohatrany mandroso tsy mandroso ohatrany mahery tsy mahery ohatrany indraindray miovaova ohatrany indraindray mafana indraindray mangatsika ohatrany indraindray ty indraindray tsy ty dia ohatrany matahotra Jesosy hoe na ho avy dia ahita finoana ve za amin'ireo olona ireo dia aleon Jesosy foana aloha mbola miandriandry mangataka amin'ny Andriamanitra foana oka aloha mbola karakaraiko ny aviavy Andriamanitra mbola eo am-pikarakarana ry havana malala betsaka ny zavatra tiako tenenina anao betsaka ny zavatra tiako zaraina tiako ambaranao androany fa zavatra teneniko anao dia zao efa ho avy Jesosy tsy azonao tsaina mihitsy hoe inona zavatra iainanay atao anatiny tokantrano amin'izao fotoana zao tsy taho tenenina anao ny zavatra iainanay ato ry havana ho avy Jesosy ry havana kely sisa tena kely sisa tsy fantatra inona ny fomba hitenenako anao an'izany fa kely sisa ry havana malala tena ho avy Jesosy alleloia ary tsy nisy afa-tsy fahatsapana ohatra izany izay androany tena natsapy izay androany misy Andriamanitra tena mamangy dia tena miteny fa ho avy izy hatramin'izay ry havana tsika ngefa miteny an'izany foana eto hoe fa ho avy Jesosy fa mahagaga misy zavatra ohatrany tena confirmen'Andriamanitra tsapanay izany afaka mino ianao afaka tsy mino ianao afaka ozy izy ianao hoe efa elanay ianao izany tsy manino fa zao fotsiny zavatra tiako tenenanao isokatra io lanitro alleluia tsy ho ela ry havana miomana ry havana za tsy teny aminao tsony hoe melao raha tsy fanao eny raha mbola androany ianao vao tonga eto dia melamo raha tsy fanao e dia mibeba fa za teteny aminao androany tazony ny hafanamponao efa tsy fiadivana amin'ny fahotana ntsony zao andro zao efa tsy fiadivana ntsony zao hoe ampijagatsangana ny fahamamonina ny fisotroana ny zavatra rehetra ny filokana sy ny sisa ny fijejojejoana efa tsy fotoana n'izany ntsony zao hoe zao ianao vao hiady amin'izany tarabe ianao ny zavatra hiadivanao androany dia ny hafanamponao io raha mbola misy azonao androsoina androany dia androsoy tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy aho fantatro tsara fa tsy mbola niteny anao ohatr' izany ateto fa amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako anao rehetrarehetra izay tonga eto androany raha mbola tsy vita batisa ianao anaovanao batisa farak'izay ingana amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako anao androany mba tsy atonga ana ho adininy noho ny amin'ranao amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako anao androany ialaonao zavatra mbola tsy sitrapon'Andriamanitra ireo amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata nitenenako anao androany miazaka zaingana ianao vonjeo ny fanahinao fa ho taraiky eto ianao
raha sanatry zao ianao no mbola manao ambany zavatra n'izany ry havana hatramin'izay ny vavahanay 10 taona zao fa tsy mbola niaina zavatra ohatran'ny niainanay androany izay mianakavy tato misy atiny amatony tena anao an'izany raha mba mpanaraka an'izao fandaran'izao ihany ianao mba niaino ny zavatra rehetra nytenenina teto ihany ianao mba liana ihany ianao ohatra mba nafinaritra anao ihany ny zavatra ny fampizarana teto teteny anao androany ary ho tsaroanao teteniko ty miverena malaky ianao mibeba malaky ianao alleloia ao avy Jesosy ry havana tsy sangisangy izany teneniko anao zany tsy resabe fa nahita zavatra izay androany diso raha tsy miteny anao an'izany ho adin'Andriamanitra raha tsy miteny anao an'izany ary ianao sofinao izay mandre eto androany io aza mieritritra ny hoe kisendrasena nahatongavanao eto fa sitrapon'Andriamanitra nahatongavanao eto ry havana tena ho avy Jesosy tena ho avy Jesosy halleloia tia antsika Andriamanitra tsy janona etsontsika aza miraraha ny olanao io zany tsony ianao aza rarahina tsony ry havana zay fiainanao io fiainanao fa Jesosy efa tena ho avy halleloia dao taotsika tira mahafinaritra be ty isokatra ny lanitra tena isokatra ny lanitra halleloia
tsika korovoa mifaorena teo ane ody fifaliambe minatoianao mila fiderana be hoavy miandro iray isokatrany lanitry zao sy anao lainy atrika lefantsika korovoa mifaorena teo ane ody fifaliambe minatoianao mila fiderana be inanao ine le pandevitra miani inanao ine inanao ine le favorina
Halleluja. Sitrapo dia tsy tena ho farana na riavana ny zavatra iainantsika eto androany mampitsy teo hoe mampitsy te hamarana riavana malala. Tena misy zavatra mihitsy, misy zavatra mirehitra mihitsy amin'izao fotoana izao aty anatinay aty ary tsy fantatro hoe manafatrafatra farany ve no azo itenenana an'izany sa ahoana tsy haiko riavana. Dia tsy fantatro hoe manafatrafatra ve faraparany fa ohatrohatr'izany ny zavatra iainanay amin'izao fotoana izao. Ohatran'hoe misy zavatra efa nisoratana be lehibe teo ambony teo dia ohatran'ny hoe efa hotsipihana amin'izay. Tsy haiko nareo taloha rehefa manana kahie dia mamarana zavatra dia tsipihana lava be hatrany amin'ny maritra. Ohatran'ny hoe misy zavatra farana riavana malala. Tsy fantatro roviana tsy haiko ahoana fa izay fotsiny zavatra tsapanay dia tia hanafatrafatra be anareo izany eo avy Jesosy. Avy Jesosy ary akaiky ny fanjavonana, akaiky ny famonjenantsika, akaiky ny andron'i Jehovah riavana malala. Raha iteny ankoatran'ny zavatra izay hitanay tato ato manara-baovao sy ny sisa dia efa tsy manara-baovao rery tsony fotsiny sisa zao no hitanay le izy fa efa tena hita mihitsy hoe tena efa Andriamanitra mamangy ary izay mihitsy nefa ny tena izy satria mialohan'ny havian'i Jesosy dia misy zavatra tena renao ny olona hitanao rehefa na ny olona raha ho ampakarina ny vehivavy ho ampakarina dia misy izay zavatra izay ao anatiny, misy fifalifaliana mialoha ny atokafale le mpapakatra dia renao mihitsy anatinao any hoe aiza hoaizy nareo efa kaiky tena dodona ny anatinao any, misy zavatra metanetana be ny anatinao any satria ho ampakarina le olona. Tsy ny olona rehetra io fa le olona ho ampakarina. Misy zavatra iainany ao, tsy hainan'le olona rehetrarehetra izay eo. Misy fahatsapana ny anatina any, misy fifaliana, misy zavatra tsindrin-daona feno metanetana zany ao. Izy rery mahatsapan'izay satria izy no hiakatra, izy no ampakarina. Dia tena ohatr'izany mihitsy ny zavatra tsapanay androany. Misy zavatra any anatinay any, misy zavatra ohatrany tsy haiko manazava anazy anao fa zao fotsiny fa ho avy Jesosy izay fotsiny. Raha mbola tsy mahatsapan'izany ianao dia zao fotsiny miomana izay ihany azony tenenina androany. Amboary ny fitafianao, diovy ny fitafianao, omana ny fitafianao, fefakely sisa dia ho avy ny mpapakatra. Ataontsika tira anankiray ity androany. Raha ny sitraponay androany ohatra hoe tsy te hisy fiderana zany, tsy asiantsika fiderana androany raha rivotsika ao anaty groupe mpanao fiderana fa hifantoka tanteraka tsika ato anatin'ny fiankofana teo dia hiditra tanteraka hiditra ao anatin'ny toro-tena avy hatranytsika rehefa avy eo. Tsy hoe ratsy akory ny fiderana fa tianay nareo tena hanana fo torotoro fo tena feno fanatrian'Andriamanitra foana ato anatin'ity fotoana androany ity. Hiavaka kely ny fotoanantsika androany, ataontsika tira anankiray ity androany ho voninahitra Andriamanitra. Halleluja, halleluja.
Sabatrany marina isika no mandray anio isika no mandray alleluia fa endry tamin'ny mpampakatrana handradrao am'izay ny masinao Mafini mazu mizuru 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 itu tabi baba kaca iwa taya kaca anjang ni masunang kani kumpuno dera Alléluia. Avertsika izay izay a. Avertsika izay izay. Avertsika izay izay. Hainao aza angamba gaga hoe mbola tsy misy ohatr'izao teto. Mila anankiroa na aperindroa tsisy fiderana tsy mbola misy an'izany teto ao fa misy antony misy antony sao dia mba tiany sabata farany sao dia mba hitiany sabata farany ao anatsika eto tsy fantatry riavana malala fa tsy mahafantatra tsy fantatritsika ny ora sy ny fotoana tsy fantatritsika ny andro fa zavatra fantatritsika efa rentsika fa miaingany efa tsapantsika fa miaingany ny mpampakatra alleluia sao mba hitiany sabata farany eo anatsika eto androany tsy fantatsika izany fantatsika androany dia tsena ny mpampakatra amin'ny fifaliana alleluia aiakatra andrandao ny masonao ka ny
Ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo ihany ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo ataontsika ity raha farany ity aloha. Alleluia. Halleluia. Manasanao rehefa avy eo iaino ten'Andriamanitra dia maretatra amin'ny farany. Alleluia. Maretatra amin'ny farany fa misy fahasoavana ho raisinao amin'ity androany ity. Satroko foana eto anefa voafetra ny fotoana. Ataontsika ity raha ity farany dia indro ho afainganao ary eto amiko ny famaliko mamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy fiafarana. Famatara volazany teny utanteraka avokoa izy ireny. Reo firenena rehetra eto amboniny tany anaty-masika izomany. Fitalamona fitebitebe isurai sina isutave. Amira kanzele rambaza tanizi andando nare ulumbofi. Aiza weza yanao amisa yandrizai ulavi na vesavorai. Ary amin'izany ho avy isireny amin'ny raha mampanitra Jesosy. Ary nofo rehetra hita azy eny fa hatramo izay nandevina azy azy. Ny tany sy lanitra ho levona hoy Jesosy fa ny teniko tsy ho raha ho levona fa tsy maintsy ho tanteraka ary tsy maintsy ho avy. Vafiwela zahari chitsuni isewe nyandani chamu.
ireo famantarana voalazany teny ho tanteraka sire firenena rehetra eto amboniny tany anatranaska itomany fitalaona Tsiko aminao zany toerana zany. Tsiko aminao zany toerana zany. Ona bele tsy anavana. Efa tobotranya iverena mindray efa niomana verana raha ny fandarana andramokay izao manokana eto anatin'ny telo taona sy folo volana zany a no ny andrasana izao fandarana izao
ny fiavian Jesosy. Raha ho anay mivady manokana indray a dia 5 taona latsaka kely zany zao no ny andasanay an Jesosy. Tena ny anao tsy fantatro ny anao hoe nanomboka viny ianao no mba tena nanao an'izany hoe miandry an Jesosy zany hoe manomboka eto dia tena homandriko ny fiainako hiadrasako an Jesosy. Fa raha tena nanomana ianao na herinandro na ray volana na heri-taona na tapa-taona na firy dia alaina ianao. Ary samy alaina tsisy hijanona eto fa za rehetra amin'ny homana dia ho alaina. Ry havana, misy antony daholo natao amin'ny tenanao an'izany compte rehetrarehetra teneniko anao zany ary efa maromaro zany teny aminao tato ato nanomboka tamin'ny fotoana izay nisy olana ny connexion dia niteny anao zay talohan'iny niteny hoe mamarantsika mifanafatrafatritsika tsy fantatra za zavatra iseho dia androany ndray zay dia mbola manafatrafatra satria tsy fantatra zavatra iseho. Alleluia. Tena raha ataoko hoe tao anatin'izay 3 taona zay 9 volana nitsanganan'ity fandarana andramoka izaho ty ry havana malala dia ohatrany teteny aho hoe tsika rehetra miara mahita fa Jesosy aza 3 taona sy tapany ihany izy no nanao ny asany tamin'ny maha Mesiasy. Tao anatin'ny 3 taona sy tapany no nitoriany Jesosy sy ny momba azy sy ny fanjakan'Andriamanitra ny famonjeny na tanterahany ny zavatra rehetra ny mission rehetra izay nandrahan'Andriamanitra azy teto. I Paoly apôstôly dia tovitoy amin'izay ihany koa ny mpianatra dia saika fotoana fohy no nafahan'izy ireo nanaparitaka amin'ny filazantsara. Jaune rery no naharitra tratrantitra anoratry ny apokalipsy fa ny ankoatran'izay dia tsy tena naharitra loatra ny fotoana ny asan'ireo mpianatra ireo. Ina moa tiako tenenanao raha hiteny zay hoe tao anatin'ny 3 taona sy 10 volana nitsangana zao fandarana zao teto foana zay isan'andro isan'andro nanao zay rehetra azonay natao zay niteny zay nananatra izahay ary tsy nisorona izahay izay rehetra naseny Jesosy no tenenay dia nitenenay anareo izay rehetra fantatray dia nolazainay sy nabaranay taminareo. 3 taona sy 10 volana zao no tsy nitsahatra zao fandarana zao ry havana malala. Ohatrany teteny aminao hoe raha mbola tamin'ny 2 volana ty fandarana ty no nitsangana ka hitenanao androany mety farana izy ty tsy zahay namarana azy fa ny fahatongavan'i Jesosy namarana azy. Dia raha tao anatin'ny 2 volana na 3 volana dia ohatry mbola mampieritritra hoe Jesosy ohatrany tsy mbola mampino kosa aloha satria mbola kely loatra le fotoana ohatrany mbola vitsy ihany ny olona tonga tsy dia mbola tena miparitaka mbola betsaka ny zavatra tsy voalaza sy ny sisa mety nahafahantsika ny eritreritra hoe tsy mbola mitombony zany raha vavy mampionina mbola tsy faran'izany io sy ny sisa zany efa teteny aminao. Raha tao anatin'ny 3 taona sy tapany Jesosy tsy nitsahatra nizara tamin'ny olona rehetra izay nifanena taminy ny famonjeny tapitra zany tsy izy ny nanapitra fa ny sitrapon'Andriamanitra ny nanapitra fa hatreto no fetra. Dia za teteny aminao tsy impossible ny faranana izao fiainana izao amin'izao fotoana izao tsy impossible zany
ary efa azo eritreretina mihitsy azy satria raha tsy resaka fa tsy ny olona rehetra zay nandalo teto amin'izao fandaran'izao fotsiny a ny olona rehetra nentina mbavaka sy nandrefa soavana teto sy ny olona rehetra nandalo teto dia efa maromaro ihany ka fa maromaro ihany dia zao fotsiny tiako tenenanao hoe lava be fa ataontsika tsy raha farany ty androany alleloia dia ao aorianany tiry ty a dia hitory-tentsika rehefa avy eo manasanao a tsy maninona lavalava ny fotoanantsika teto androany tsy maninona izany araka ny teniko anao teo mety ho ity ny sabata farany iarahantsika eto tsy maninona aza metritra ny hoe lava be loatra raha vavy mampiona efa tara be zay a ny fotoana mandeha tsy maninona izany fa zao ataontsika tirana anankiray ty a alohany idirantsika mitory teny a halleloia ataontsika zany ry zany If I will rise up, I'm in line.
aloha sy nahira ray mampionina aloha sy nahira ray raha tsika aoare de hitra mitoritentsika rehefa vao tsy de lavatsy ny mitorteny fa aza matahotra ianao fa efa lasa ny fotoanatsika de tsy de lavatsy ny fotoana tsy de lavatsy ny mitorteny a misy zavatra kely tsy hoe kely misy zavatra anankiray a izay torteny efa enitsika foana konge zany fa fanamafisana ny androany aoare inona nira mampionina eto sur place eto mihitsy ivavaka eto neny eto dolo tsika efatra ivavaky vitia andao tsika fikira kely mahafinaritra mahafinaritra kely mihitsy androany ny fotoanatsika lefatsika mandeha le fikira de sur place eto tsika ivavaky tsika hoan'ny tenin'Andriamanitra de fitiny ivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoana zao Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny ity sabata vaovao ity feno fahasambarana sy fitsarana. Jesosy misaotra betsaka dia apetraka eo ampiaratananao Jesosy ny toriteny androany aoka Jesosy tsy handalo fotsiny izany toriteny izany fa hijanona atao amponay sy hijanona atao amponay dia hanome anay fahalalana indray androany. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Halleluja. Noi te kama petsika n'Andriamanitra dia
hitratra amin'ny tenandroany tsika fa alao aloha sy nahira ray farany mampinona tsy maninona tsika ira piderana sa to hiditra amin'ny tenandroandra dia fa tsika miditra amin'ny irary ndao sy tsika tsy maninona ndao to dia tsika tototeny fa avadikake fotsiny ny écran dia hiditra amin'ny tenandroandra tsika mahafinaritra ke fotoana androany tena mahafinaritra tsy haiko loha nareo fa zay na tsampy mahafinaritra tena mandry amin'ny fotoana androany dia hitratra amin'ny tenandriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Halleluja. Halleluja. Hiditra amin'ny tenandriamanitra tsika amin'izao fotoan'izao faly be zay miaraka aminareo ny fiarahantsika moa mahafinaritra foana zay nge faly foana mahita anareo dia hiditra amin'ny tenandriamanitra tsika amin'izao fotoan'izao taraiky kely mbola mbola hery fejoro taraiky kely sefa tsy maninona nefa satria vitra amin'ny toritentsika zao mba lefa sy kely na eo ary valinao tsy manina satria tsisy mahafantatra ange na efa so mp mampinona hoe nanahoana zay neny ohatra nisy fotoana tsy de salama dia efa nanahoana izy zay eny efa sany fejoro message mampinona hoe nanahoana ineny amin'izao fotoan'izao hafa fotoana androany tsy meva natsapa mihitsy namahiny fotoana androany ka tena tsy afenona namahiny fotoana androany fa hotahiny tompo retsika rehetrarehetra zay no faniretsika dia ndao atsika hiditra amin'ny tenandriamanitra vetrany amaky tenandriamanitra tsika amin'ity androany ity ohatrany tsy mety mihitsy nyty micro ty le ira teo mantsy mahafinaritra hoe ho avy ny fanjavonana fa io anyarina any anyarina any tena isy anjavona tamin'ny aiza ry zareo dia mba mangatahina amin'androany za andriamanitra fa te anjavona fa raha manjavona tsika dia tafita nge fiainatsika tafitatsika raha manjavona isika ndao ary tsika amin'izao fotoan'izao hitravitrany amin'ny tenandriamanitra efa lasany fotoana fa tsy dia lava raha teo nge ny tenandriamanitra ijery avatra antsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faharoamby folo asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faharoamby folo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa te anjavona izaho no te anjavona dia angatao ndry isaka ritra ny ranomasony totsy tany amin'ny isy azy tany na torotoro fomba fiankofana misaotra an'Andriamanitra tsika mahafinaritra nge zany soran'Andriamanitra rehefa hoe fotoam-bavaka dia voakasika zany fa matiantoka nge tsika rehefa an'izany hoe fotoam-bavaka dia tsy voakasika zany tena matiantoka iraisany zany zany ho iamboatratsika za mba te hamaky ny commentaire rehetra iny fa ny totentsika tsy lava saika ritra ny ranomasoko mbola torotoroboeny foko na hery vaika be sotra n'Andriamanitra sotra nareo koa nakasitraka ny fity fa mampahirana azy reny sotra nareo misotra nareo eny nefa tsisy tsonony any amin'ny marizo asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faharoamby folo ary izy ireo niverina tamin'ny Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe olivo izay akaiky ny Jerosalema dia ao anatin'ny fonteny araka zay mety ale amin'ny sabata
io no jerentsika androany io anatin'ny fonoteny kely fotsiny a no jerentsika am'ty androany ary izy ireo miverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe oliva izay akaikin'ny Jerosalema anaty fonoteny araka zay mety ale amin'ny sabata araka zay mety ale amin'ny sabata araka zay mety ale amin'ny sabata ahoana moa zany tena tiany tena tenenina am'zany satria rehefa andro sabata de misy fetrany azona le tamin'ny andron'ny taom-baiboly tany amin'ny androny Mosesy de izy io nihitatra tany amin'ny apôstôly de avy eo ihany koa mbola mihitatra ty amintsika am'izao fotoana zao mazavaiko io am'izao fotoana zao le anaty fonoteny fotsiny jerentsika androany hoe araka izay mety ale amin'ny sabata de toizatsika ny tena androanitra amin'ny Exodosy any amin'ny Exodosy toko fahenina amby folo andiny fafito amby roapolo hatramin'ny fahatelo raiky amby telopolo Exodosy 17:27 hatramin'ny 31 hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe andiny fa fito amby roapolo ary no tamin'ny andro fafito de nisy olona nivoaka anangona fa tsy nahita na de kely akory azy nisy olona nivoaka anangona fa tsy nahita na de kely akory azy ary Jehovah nanao tamin'ny Mosesy hoe mandra-pahovena nandavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako sainy fa Jehovah ny nanome anareo ny sabata koa izany nanomezana anareo mofo ampy indroa andro amin'ny andro fahenina samy mitoetra eo amin'ny fitoerana avy anareo ka tsisy ala amin'ny fitoerana amin'ny andro fafito de nitsahatra ny olona tamin'izany andro zany andiny fa raiky amby tepolo ary ny anarany de nataon'ny zanak'Israely hoe mana ary takan'ny voandrafy izy sady fotsy ary ny fanindramana azy de takan'ny misy tately inona ary ny tena natonga an'Andriamanitra tezitra teto natonga an'Andriamanitra tezitra de zao le retolony reto efa nitenenina hoe tao baiboly tsara fantatritsika fa Andriamanitra de nametraka ary nametraka ny andro sabata Andriamanitra fantatritsika zany efa tonga ny andro sabata de nitsahatra Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany de ohatratsika mitsahatra ihany koa amin'ny asantsika ny sabata ny tena napetraka Andriamanitra mihitsy ho fitsaharan'ny nofo aloha ho fitsaharan'ny nofo aloha ary rehefa hoe amin'ny fitsaharan'ny nofo de tena hoe mitsahatra ianao zany hoe mitsahatra zany de mipetraka de mijanona ary zany indrindra ny atao hoe sabata ny hevitry ny tena hoe sabata de mijanona miala amy rara zany zany hevitry ny tena hoe sabata taona atsika zay mety mbola tsy mahalala mijanona miala amy rara de za refa na raha mahinona zany taloha tsy inona tsy mbola fantatro tsy fantatra inona ary ny atao hoe sabata fa rehetretana le sabata ito hoe ho voagadra tsy azo anao nininina tsy azo ande fety jery-bola sy sisa tena ida matrano ndray aloha nefa ka le nivokatry ny dikany tena hoe sabata de mijanona de re mijanona mihitsy mijanona tsy miaina tsonona hoe mijanona tsy mihinan-kany aloha tsika mifady aminay andro fa sabata fa tsy hoe misy fiainana mijanona de mampalahelo de tsy zay le izy tsy hoe mijanona ny rivotra iainana na hoe mijanona tsisy sakafo tsony na hoe mijanona ny fifaliana tsy zay le izy fa inona no mijanona ny rara kamidao tsika anao rara zany anisa manao rara de zaraina mihitsy ny rara ohatrany saorozy zareo zaraina mihitsy ny rara ianona manao an'izao de ihany ny any raha tena inona mba raha tianareo ohatrano fa tsika rehetrarehetra reo de zany
mba afatrafatra kely mahafinaritra ao atokantranonao a de asivy mihitsy ny hoe namana-karenonareo na manitra de asivy mihitsy hoe ikizy rehetra ohatrany nareo menakafy de samy mba manana ny anjara rarahany eo no mba mitenikedy hoe ina zao mba anjara rarahana akoatrany reny-pianakaviana reny-pianakaviana efa manao raraha foana rehefa ohatrany na miasa na tsy miasa apreny zareo ao atsika reo tsy manao raraha zany ohatra eny ikizy ny rem-pianakaviana de samy manana ny anjara rarahany ao atrano ny azo anisan'ny raha tena tsy tiako taloha tamin'ny mbola tsy nanavady manasa vilia fa ny tena tiako indrindra mipasoka amin'ny mampinona mipasoka ny asa tena raha ohatrany tiako indrindra ny mampinona moa tiny daholy niny de neny ekizy koa misy ampianariny hoe zao a de samy manana ny anjara asany maninona moa nohatry zany le izy misy any rem-pianakaviana saika ny rem-pianakaviana mahafinaritra azy manao raraha satria mikarakaraina mitokantrano ao atsika lehilahy mafimafy any de mode nana dadatabe ia fa any anatinao any tena kamo be anao rararaha zany ina moa zany ny zavatra tia natongavana tsy mahafinaritra nge le manao raraha e satrotsika ninona fa manana karena mety de maka olona nampy de misy olona zao mpanan-karena manana mpanampy be deabe satria am'izay fotoana zay tsy manao raraha mihitsy de reny olona malaza reny na de mampinono zany ary tsy ataony misy ndray andro zay nahita le mpianakaviana ny any zavatra tena tsy tiako izy de ny mampandrozy zany karakarana de izy mampino hoe andray eo tsisy plaisir ny mampino ohatrany hoe mikarakaran'ireo akizy reo mampipandro karakara mamesakafo plaisir nge zany zany hoe na mpanan-karena ohatry ninona koa ary zany de hafa ihany hoe mikarakara ny olona tiany de hitan'Andriamanitra nefa hoe mandreraka atsika ny manao raraha mampatsemboka atsika ny manao raraha tena ny manana ny sabata de na Andriamanitra koa Andriamanitra tia manao raraha fa Andriamanitra koa mba tiany koa no mitsahatra avy eo izy arety ny olona tsy te hitsahatra na mety olona tena tsy mitsahatra be de be izy am'izao Andriamanitra mamela ny olona hitsahatra ny devolo ndray manino tsy mamela ny olona hitsahatra zany tsy mamela na no mitady areny olona mpanao pacte amin'ny satana reny ampitany hoe reny raha mahay mitsahatra tsy mahay mitsahatra zany reny mitady vola miasa mety tsy miasa vatana fa miasa saina tsy fata misy premier ministre anglisy zay mba tena tsaroko koa de premier ministre amina koa inona moa autrichienne président ady firy izy matory isan'andro tsy haiko nefa be da be ny olo ohatry zany adiny efatra misy an'le vehivavy anankiray zay premier ministre malaza be mihitsy ny eran-tany efa maty izy adiny roa isan'andro izy ny matory de gay ianao hoe fangakory zareo mipetraka any Madagasikara fanga sahirana any Madagasikara any amin'ny firenena manitra misy olona tena ohatry zany ndry tsy matory fa matory kely de mitsangana satria mamely mbady amanjana ohatrany vao maneno koa de irana efa mimakoma fa ny devolo tsy tia ame fitsarana ny olona fa Andriamanitra nanorina ny teny io ny atao hoe sabata de ao anatin'ny hevitry ny sabata tao zany mijanona miala amy raharaha ao anatiny koa teny milaza sabata zao le satria mantsika resaka sabata rany ina moa le ataonao eto androany ny ataonao eto miaraka aminay de mitandrina andro sabata de androany zarainy aminao hoe mba inona ataondreo reo mba maninona reo olo reo no manao sabata zany foana nefa ry zareo ohatra ny hoe tsy voagary tsy fifaliana be ho anay reny apahany re hitandreo fa ombany eo nenay fiderana mafinary mijanona miala amy raharaha de ny sabata ihany koa de andro fanavotana zany mahatonga an Jesosy lo mbola mitandrina sabata raha kristianina ianao zany tsara ianao mitandrina sabata ary tsy vitany hoe tsara fa mbola hitokely moa ny lesitsika androany de fitsarana de maro ary izy io de amin'ny andro fafito
de fantatsika tsara andriamanitra nytandrany andro fa fito de mipetraka andriamanitra za zao mihitsy fa mety misy olona zao maina zany de kivikivy de te ihany fa za nge mba mangataka aminay androany fotsiny a mangataka aminareo hoe eno nge ty fampianarana ty ho zany hoe zay vavaka lady zay vavaka larobiky zay ndray vavaka sabata de vavaka lady de vavaka lady zay de talata larobiky misy zoma fa ny sabata kosa de hitanao eto foana zay zao natapaka ty de raha rivo zay mbola hitanao mbola ao anaty fitandremana sabata tsy antery a tena amy fifaliana ary tazoma fotsiny famataranandro rehefa iva sao narakizy izy adao le tsy mety efa tena te misy raha tokony atao fa mbola io ihany misy sady manao raha ihany mbola miaraka aminay eto satria maninona sotam-bazam-bola tsisy hoe fiaraha mitsakapy rehefa vita ny sabata fa tena hoe fifaliana de amin'ny andro fafito izy io ny atao de ny sabata rehefa na malala tonga am'izay nareo hoe maheno ry havana malala nde lasa 7 mbola reo ny olona ao ary zay va maheno lasa ndraytsika aloha zay vao miverina razo elela de zay ary miandry andro kely tsika de miverina tsika aveo za ozy ndraiky izy miandry kely tsika ataotsika tapakatra 7 de miverina tsika mbola tsy zay pastera ozy izy zareo alefa azo pastera nao re miandry kely tsika de miverina tsika aveo Sai ao daholo tsika reo daholo tapakatra 7 tsika tena 7 lasa amizay ary tsika tsy haiko moa na tapaka an'izy teo fa de tapaka de lasa ary tsika ia moa tena nitsika farandao de rehefa tonga ny fotoana de nitsahatra andriamanitra fa manina ary andriamanitra nitsahatra satria ve andriamanitra reraka andriamanitra tsy reraka satria ve andriamanitra tena sasatra ry avana tsia tsy sasatra andriamanitra fa ny tena marina tea ame atsika leson'andriamanitra tea ampiseho atsika izy ohatra efa ianan'andriamanitra foana andriamanitra ke mitsahatra foana andriamanitra amitsika amy teny zao de mitsahatra na latsinainy talatalabreka misy zoma sabata fa mandefa ny rehefa latsinainy andriamanitra mitsahatra misisa fiandrianana fa irano ny anjeliny hiasa ao atsika azonareo fa ny zavatra tian'andriamanitra tongavana de zao tiany ho hitatsika ohatriny ahoany zany hoe mitsahatra hoe avy niasakazaka be mihitsy anao de zany hoe hitsahatra am'izay de ohatr'izay le izy tena men'andriamanitra ny andro fafito isika ny tsara de ny olona nefa de ny olona tsy mety omena an'izany zava-mahafaly zany satria andriamanitra efa miteny hoe mipetraha mitsara de inandray mbola ataon'le olona lasa ndre le olona mbola nade ny tany izay nylalovan'ny zanak'Israely ny tany efitra de tsy azo nambolena ninina tsy azona tsisy orana tsisy ninina de mahavariny hoe andriamanitra ve ravana de tena hoe fifain'andriamanitra ve nitorantsika any amin'izany hoe tany efitra zany tena fifaliana satria misy zavatra tiany ampiseho any ina tiany ampiseho tiany ampisehona hoe io re tany an-tanàn-dehibe foana
sarotra amin'ny olona zany sarotra amin'ny olona zany ny tana devi zany ny olona zany mandeha daholo de rareo ny islamo aloha mahavita zany hoe naiza misy azy de maninona izy manana an'le tapikely iny izy a isaky ny andro 12 meko koa na eny an-tsena ary a na naizany de ny anaty ady ary de samy manana le misy mane ohatry zany fa tsy teny antsika reo satria manjary ohatra manindrantsirany misy reo fa misy an'izay zavatra zay de avy eo am'izay a so de gaga anareo fa za koa tam'ty fotoam-bavaka zay feno fifaliana be zany de ohatrany zavatra maromaro anatin'ny saiko de ohatrany hoe somary variana kely fa so de gaga nareo de avy eo am'izay a nitsahatra Andriamanitra de nomen'Andriamanitra baiko ny olona hoe mijanona miala amy raharaha le miala amy raharaha nefa ny zavatra tena natesitra Andriamanitra teto tsy hoe miala amy raharaha de lasa someur de tsy mahita tsy lasa mahantra fa inona tsara angely zavatra tam'ty fotoana io zany tany amy tany efitra ny zanak'Israely de nitenen'Andriamanitra hoe rapitso rapitso aiza ny manomboka izay teny zay ary noho ny ariva de niakatra ny papelika de rakitra mitoby ary noho ny ala ny ando de iny nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra madinika toy ny fanala amin'ny tany ary rehefa hitan'ny zanak'Israely zany de ny fanontany hoe inony tony satria tsy fantany reny de io Mosesy tamina itony ny mofo zay nomeny Jehova ho fihinanareo izao ny teny zay nadidiny Jehova samy manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo de erany vata omera avy ho an'ny isan'ny olona araka ny isanareo samy mitondry ianareo rehetra izay ao amin'ny dainy avy de nanao izany ny zanak'Israely ka samy nanangona ny sasany nanangona be de ny sasany nanangona kely ary raha nafatrany tamin'ny vata omery zany de tsy nanana ambiny nanangona ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy samy nanangona araka izay fihinany aby izy eto zany misy fahagagana ngery avan'izany hoe nanangona betsaka tsy afaka ny tahiry mihoatra ary nanangona kely misy olona mantsy tam'izany tena sahirana tsy manana hery anangonana fa mahavarina samy nanana ny aby zany ny ate Andriamanitra mahay mizara tsara amy rariny teto zany tsisy hoe za mahery nanangona fa zay lery nanangona tsy nanana mihoatra zay tsy lery nanangona tsy nanana ny tsy ampy zany ny Andriamanitsika de o Mosesy tamina aza misy mamela ohatramaraina kanefa tsy mba nanaraka ny teny Mosesy izy fa namela sisa ohatramaraina ihany ny olona sasany ary niteraka olo zany ka même ary de tezitra tamin'ny olona Mosesy ary nanangona ny manisa marina ny olona ary samy naka izay fihinany aby ary noho ny nafana de lasa ny de levony reny ary tamin'ny andro fahenina de nanangona fisasaka noho ny isan'andro ny olona de indroany vata omera ho an'ny isan'olona ary ny avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny Mosesy ary Mosesy zao nolazainy Jehova rapisy de tena andro fitsarana eo zany andro zoma io resaka io de io Mosesy hoe rapitso tsara fantatria mantsy fa ny andro amin'Andriamanitra ny alina aloha misy voalohany tsika zany zao a rehefa avy eo efa maty ny masoandra de efa lahadiny reny tsika tsara fantatritsika omaly ariva maty masoandro ny atao sabata satria amin'Andriamanitra ny alina nisy voalohany ho anao zay tsy mahafantatra de tenenina any amy Genesisy amo Genesisy fa sarotra vakina be amy Genesisy toko voalohany a 1:5 de zao ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina nataony hoe alina de nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany zay ny ariva zany nandeha voalohany de teto zany a nizoma am'izay inona aloha aizy zany nizoma am'izay a de hoe zay Andriamanitra hoe rapitso antsy Mosesy rapitso a ny tena andro fitsarana masina ho an'i Jehova ko manendasa zay endasinareo de mandraho zay andrahonareo ary zay sisa rehetra de avelao anareo hotehirizina hatramaraina hatram'izay zany manangona ohatra hoe latsinainy
de manangona mihoatra de masisy le izy ny talata maraina, manangona mihoatra de masisy le izy ny larobia. Fa tamin'ny zoma mahavariana fa nasena nanangona, nasena ny inana tena zay voky de zay ambiny eo am'izay apetrao eo fa tsy nasiso, tsy nisy olotra mahavariana. De namela izany otra maraina izy araka izay nandediny Mosesy ary tsy mba maimbona niteraka olotra izany fa variana nke zany dravana hoe asena manangona ianao rehefa manaraka mibaikon'Andriamanitra asena manangona de nanangona de tsy nanino fa rehefa tsy asena manangona de nanino. Halleloia. De nanangona ny olona, de nanangona ny olona fa tsy nanino, tsy nisy olotra. Halleloia. Andiny fa hatrambaroapolo de namela zany olotra maraina izy ary araka izay nandidy Mosesy ary tsy mba maingona niteraka olotra zany fa ho Mosesy hany reny fa sabatany Jehovah io ka anino ahitanareo no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. De rehefa le sabata ndray zany a nasena nanangona ny olona de zay nanaraka ny didin'Andriamanitra, nanaraka ny ten'Andriamanitra hoe andao anangona de nanina ndray de sady tsy maimbo reny fa raha nivoaka tany an-tokotany de tsy nisy tany. Mahavariana zany hoe raha nivoaka tany ary ianao tsisy nininona tany, raha nandeha tany azy ianao a na tonga traiza tsy misy ninona any fa zay nangononao maly de tsisy very, tsisy longotra olotra. Halleloia. De hoy Mosesy tamin'ny olona raha hivoaka ny an-tsahangy ianareo tsy mahita fa io nangononareo a io any. Ary hoy Mosesy enemana nanangononareo fa sabata ny andro fafito ka de tsy hisy am'izany. Aike ry havana misy mosary any ke tonga rehefa sabata ianao tsara, misy zavatra tsy misy rehefa sabata eo zany ele tsy tiako mihitsy ty amin'ny sabata mivoaka ve anao de tsy mahita nininy tanàna olo tanàna maty de ho an'izay nivoaka tany ny tena tsy nahita nininy ary tsy tian'izany andro sabata zany satria maninona satria nandeha tany a de jerena tsisy ninona ohatsy ny andro raisina fotsiny hoe mivoaka amin'andro anankiray ianao a de tsisy ninona mihitsy any tsy maintsy tena hoe tena ratsy ty andro ty. Halleloia. Aike rehefa sabata misy zavatra tonga de tsisy de nijery am'izay ny olona avy aty alavitra, ny Egyptiana, ny Amalekita, ny Kananita de jerena rehefa sabata tena mba ratsy zao fiainan'ny Hebreu zao a fa hoana tsisy niny tareo isan'andro misy zavatra mirotsaka ery amin'ny tany efitra eny misy andreo fa zao maty mosary zany nitan'ny olona manodidina ary tsy laigny ange nitan'ny olona fa ny olona nita tena tsisy ninona. Misy olona mahitany a hoe tena mba ratsy mihitsy fiainan'ireo izy menakavy kely ato amin'ny 28 rue Pasteur zay matsy naran'ny adressé 28 rue Pasteur zareo rue Pasteur 28 reo a tena tsy mijaly reo satria tsisy ninona kosa tany ivelany zany hoe misy zavatra misy fahamainana ny ivelany, misy tangazana ny ivelany, misy tsy fahavanonana, misy tsy fahavokarana ny ivelany. Fa eo am'izay tsika niditra am'le hoe nefa ny andro sabata de ny tena androandro hoe mijanona miala amy raharaha. Zaho zany te antany anao androany tamin'ny confinement zao tsika confiné tsika ny daholo zareo de nahita fifaliana ve anao nandeha nivoaka tany an-dalana tena samy teny ve reo olona eo am'izao tontolo zao reo hoe confinement mandeha hivoaka zay mahafinaritra zany mivoaka tsisy ninona tany izy nodina kosa nita tsisy ninona hita ange tany
nanomena lalana ivoaka reo rehefa nidina daholo ny zavatra zany tsejerenina hita tany fihinanay zavatra nafinaritra ho an'ny olona hoe mpifankaty tokantrano mifankaty tokantrano maromaro otrany anay eny mianaka tiana zavatra nafinaritra be tao anaty tokantrano za tena eniko anareo za tena teneniko anareo ny tena tsara de mampinona mamaly mesamindrety amizay tsy déconcentré hoana pasteur ny andro sabata tena tsy niovy io anabavy lina rehefa toiza mampinona ny fambalina message nareo izy matsy miaraka amiko eto foana izy de eo amizay zany de zao ny zavatra nitranga nisy zavatra ratsy be loha tamin'ireny confinement reny ho an'ny olo any olona tsy afaka nivoaka de zay niezaka nivoaka lamandy na hoe tena autorisation tsy autorisation mihitsy ho any zay voatery tsy maintsy nijanona atao trano de inona zavatra niseho tamin'ny tadinareo ny famony mpivady mifamony ny olona kivy ny olona reo hoe tsy maintsy nijanona atao trano de manano mivady mifampijery de bezaka any mijery télé mijery zavatra fa tsy nafinaritra satria hoe tsisy ninona tany ivelany tany de mba ohatry zany kerevana tamin'ny andro ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra zany hoe tany amin'ny tany efitra nisy fiainana ngeto amin'ny tany zanak'Israely tsy hoe tany amin'ny tany efitra de tena hoe mahasotra fa misy fiainana misy fiderana misy fiainana amin'ny fotoana tokony isakafoanana misy mana misy papelika te hinana mofo anao mihinana amin'ny ariva anao mihinana papelika de complet ny fiainana nitafy ary tadidinao re tsara fa ny zavatra tena ezaka zany olona olo mpitoroteny de riny reto zavatra teny reto mihinana misotro de mitafy reo ngeto tena fototsy ny azakazakitsika reo mihinana de misotro de mitafy ka ny olona rehetrarehetra mametraka importance ny zavatra hoanina mametraka importance be ny zavatra sotrony mametraka importance be ny zavatra tafina za zao ty tena hitako zany hoe tianelo lobakanao andrany de mahafinaritra ho an'ny olona tena nametraka be an'ireny de tena hoe tena dinony zany fiainana ny efitra zany fa reo nefa nomen'Andriamanitra ho ny tena avandry hoe tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely sady tsy rofitra ny akanjony de tsy nivotiny tonga zany hoe ny akanjony zareo reny ihany mety ny sorosolo indre mandeha indro tsy misy tsisy tsena ntsony nge tany zany zao ty akanjoko ty de patalohako ty de mety akanjo rola telo raha be indrindra fa possible ary izy zaka ny tany nantsoka tany Egypte nefa tadiofa tany Egypte nivimbina ny zanak'Israely niala tany fa volazany tena androany hoe tsisy nahory ny zanak'Israely tany zany hoe misy fiainana eo na tany efitra fa zao kosa rehefa sabata sokafanao ny trano mandeha voaka tsisy ninona tsy misy ninona iny any tokony voany olo akamano de tambolohany no mety nisy olona mivoaka de sy hitamana de miresadresaka eo miresadresaka politika de anareo to tsy hita ohatrao fa efa manomboka ny olona tena ara-panahy tsy mivoaka teny tsy fatany hoe tsy misy ina moa ny voany eny inana mana de tsy nivoaka niny de nanomboka tsisy fiainana tany ivelany nefa Andriamanitra efa nanomana fiainana aiza le fiainana ao anatin'ray am'le andro sabata izy zany ao an-trano fiaina sakafo satria nanangony ianao omaly nanangony ianao omaly de inona moa ny voako za zao ary zany anisan'ny nitondranam-bavaka ny tokantranonareo ny tokantranonareo tokony tokantrano mateonina zany hoe lehilahy sy vehivavy tsy tamanao tokantrano fotsy varavana zany tena ekena hoe manao asan'Andriamanitra misy mantsy olona tsy tao an-trano mihitsy raha vehivavy fa manino manao asan'Andriamanitra tsy ratsy manao asan'Andriamanitra fa tsara koa ianao ao Jerosalema aloha de Jodia zay vao Samaria sy aparantany de ny tokantrano zany tokony tokantrano tena mateonina mateodia sokirina mihitsy kely olona tena ny olona mpivavaka voavoaka trano tsy maintsy andeha asa ary samba afaka mijanona ke za tamin'ny zoma rehefa zoma tsy de tena miasa zany de mahafinaritra de miara-miaina mipetraka ao tokantrano de zany mihitsy nefa rehefa no zavatra tanjon'Andriamanitra ny ahatonga ny olona halleloja ny ahatonga ny olona tsy voaka ny ivelany satria iny any any ivelany iny any ale any hitady mana hitady sakafo toy zany manatra hoe manangona trano valy de nanagny de ao an-trano am'izay de inona tsy moa ny voana kosa rehefa misy
fa nisy olona mbola nandeha nivoaka teo am'izay Andriamanitra tena tezitra am'izay Andriamanitra tamin'ny andro fa Exodus toko fa enina ambin'ny folo andiny fahavalom-baopolo ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy mandra-pahofiana eny andavanareo tsy tandrina ny didiko sy ny lalàna de eo am'izay ny olona mahita an'ilay Andriamanitra tezitra de didy sy lalàna zay ny anareo lay Andriamanitra be lalàna Andriamanitra rehefa nadia antsika za raha mividy zavatra ohatra zay mivady mividy akanjo tsara ho an'ilay ankizy na mividy kilalao tsara ho an'ilay ankizy na mividy zavatra mahasoatra hoe boky na ohatr'izany de rehefa menao an'le zazy io de tsy tiany de somary forcé anao kely any misy fotoana nge ravana sakafotsika tena ra-pahasalama io tsy ohatra tsy de tiantsika sa hoana zany karoty zao za tsy de tia karoty fa mba jereo ihany ny inona ny otrika anazy amin'ny karoty sy ny zavatra ohatr'izany de tezitra Andriamanitra satria tsy hoe tezitra fotsiny am'izao nareo tsy manza didy fa le didy nataon'Andriamanitra aza mivoaka tokony hitondra fahasoavana ho an'ny Israely azonao misy zavatra ohatr'izany be ravana tsy mivoaka ianao nefa voky eo amin'ny ankoranao nareo menakamo milalao nefa voky zany tenako anao fa mbola hitsoko avombelona foana fa iny confinement iny tahiny tompo raha nabavy Cristobel vrai message na finaritra tahiny tompo ianao tena za faly be mahita anao Alléluia. Inona moa ry havana ny tedavitsika hoe tsy efa le zavatra milamina be kosa hoe de eo no natezitra an'Andriamanitra hoe nareo efa manana zavatra tena mety aminareo tsy mivoaka nge nareo de voky de mbola nivoaka lasa any zareo nivoaka de tezitra Andriamanitra rehefa tezitra Andriamanitra de ozy Andriamanitra mandra-pahoviana ny andavanareo ny tsy tandrina ny didiko sy ny lalàko sainy fa Jehova no nanome anareo sabata ko zany ny nomezanareo mofo ampony-droandro amin'ny andro fahenina samy mitoetra eo amin'ny fitoerany avy nareo kaoka tsisy ala amin'ny fitoerany amin'ny andro fafito de nitsahatra ny olona tamin'ny andro fito tena tonga sainy tokoa ile tena marina tokoa sana inona ary ny voatsika ta de inona zao de nitondra inona tamintsika misy olona bebe ohatry zany tena hoe efa andresaka tampo de zara laha tena alazary teo am'izany toerana zany mampioniky tam'izay vao nanomboka ny tandrina sabata mbola niasa mbola niasa tena nafinaritra fitiavan'Andriamanitra niasa ndray asa sabata tonga de nidy société de ozy ny hoe misy ozona mihitsy ao amin'ny sabata nareo raha so zavaiko anao le izy nisy olana ve tam'izay zany tam'izany le tratrany problème dikitsy nefa mampinona tsy niasa taloha tena aloha samy miasa samy mampidi lasa am'izay le vadiko zany nalahy le vaty zay mba promesse kosa nya vadiko tsy miasa ka vitan'izany rehefa bokany trosa ndorony niasa la izy koa nahita azy izy koa izy nge mazoto miasa fa tsy mazoto fa zavatra zany mba tena raha mba tsy miasa de mba mikarakara tokantrano de mba atsika fa izy mampinona olona niasa foana izy sady tia miasa izy sady nananasa tsara foana koa izy fa izao ny zavatra tena nampalahelo nampalahelo izy tamin'ny voalohany nampalahelo amin'ny ara hoe ny olona mahita fa taty zany eritreretra tena tiana Andriamanitra ngetsika satria za mandeha miasa manao fitandro za hitady vola amin'ny Jehova sao de mety ianao andana mitady vola ny patron sao de mety vatiko nandeha miasa de kaga ny olona nampivavaka eta zany fa izy mampionona mbola nandeha hitanareo fiainana tsy mbola betrosa de mbola niasa izy le olona tsika fotsiny le olona tam'izany verina za minao sabata de papira zany miasa roa maraina tsy mikoatry n'iny de mafana miditra amin'ny sabata de mila manao fidera nefa reraky miasa avy am'izay izy tena ny sabata iny moa de fa nidy le fiasana sa ny herinandro taorina an'iny ny ohatra hoe latsiny ta nisy problème le bilavalava molitra iny mampinona ny fa mahino tsara so midy le société le société tsy hoe société voasokana société efa teo foana fa mampinona de tamin'ny voalohany mba nangataka any tam'izah koa mbola tsy fantatra hoe sabata de tsy de ndrarangana tsy asa sabata fa forcé n'Andriamanitra reto mampinona hitandrina sabata forcé to de forcé zy teza ndray azo ny hitasa aloha ny vavaka mandrapa kaga ny olona zay vady nanomboka samy tonga teo andro sabata ty mbola lavalava molika de tsy mety mihitsy hoe mba ianao mety ohatr'izany tany eritreritry mampionona Andriamanitra de manina zareo hoe rady mivavaka de za miasa
zaka toko any fa sabatary refa izy tonga eo reraky ny azy fa ina sabatra ny tranga nidy le satria tsy nidy zay tsy nanao etrampelany io ka izy tiana izy kosa mba teanavitra ana atao anatin'le trosa saty zany de izy zany tena izy kosa aloha azy loha vetivety tsy mampina izy namazy de satria izy mba tianampy ana afa any ny tanana efatra no ny tanana roa tonga de nomena andriamanitra tany amin'ny laingony misy tany amin'ny sorsa hoe midy le société ena zay fa ny savata voalohany mbola tresomaro lavolavolo tanany te azo mahita misy nidy ny société nanomboka teo ny sabatariny any za mivavaka sabata voalohany sabata mbola tsy mivavaka i mampinona sabata faharoa efa samy teo zay zay va ny azy mbola lavolavomolotra kely no sabata voalohany zahatry nefa somary sabata fa tena efa niaraka saminahita hoe alelo izy koa moa efa nianatao anatina hoe ara-panahy kokono izy de faly de nanomboka teo amizay zany hoe forsen'andriamanitra kely any ozy tsy teketo andriamanitra tena efa miteny anao ary mampionina da izy tsy tezitra mandra-pahovy fa izy tsy mibe mampionina fa mandra-pahoviana kazakisa io mbola tsy tenana fantatra fa zao tsy be desiko ianao fa idiko ny société ny de société amy mampina ndry mampalahelo ndry lasa tsisy asa tsony lasa katrami tandrina saba tsy ryavana ohatra ny nampalelo tamin'ny voalohany na za koa somary nanaky sy karama de menan'iny zany mafimafy ko afa nge nydrono ndray tsara kosa ndrono ndray fa saingy zao ry avana malala rehefa andriamanitra miteny hoe ndana mody dana mivavaka mody ohatrany dana any am-piangonana mitandremo ny sabatako satria andriamanitra mifantatra fa tsisy ninona nao lasa tsy mety io ny asanao rehefa sabata fa misy koa nefa fitantaran'andriamanitra misy no fotoana ala amin'andriamanitra raiky ny tokony izy fa misoran'andriamanitra rehefa afaka mitandrina sabata manomboka avy any isoran'andriamanitra zany tena marina zany teniko anao zany fa androany aloha zany mety mbola mafimafy aminareo vovavao fa ho hitanareo nge ho hitanareo tezynareo ay tena tsy teo tonga am'zany izy moa teo tonga tam'zany fa no tonga de hoe tena misaotra jesosy mandra-pahovina nandavana andeha ny fasivana sainao nge zay mange nanomena ny sabaty ko zany nanomezanareo mofo ampoindro andro amin'ny andro fahinina de zany mitoetrany amin'ny fitoerany avy anareo ka oka tsisy ala amin'ny fitoerany amin'ny andro fafito de nitsahatra ny olona fy tamin'ny andro fafito nanomboka teo zany de nitsahatra am'izay ny olona efa nitsahatra any fa valindriny de tsy tsara ary ty ny tena zavatra mahavarina ty tena zavatra kely mahavarina izay tena tokony ampisainatsika mazava ho azy zay izy ka mitory eto de azonao akatoavina de azonao tsy akatoavina fa zany hoe mitena hoe akatoavina satria nasoanay de mety tokony tsy hoe mety fa tena tokony asoanao de nanomboka teo am'izay ny olona de nitandrina sabata de tsy nivoaka tsony de rehefa nomboka tsy nivoaka mana de mietratra inona marina moa no voatsika ta ko misy kosary ny azo anina misy kosary ary tsisy hoe andao no manano avy ka tany anefitra nge tena tsisy azo natao nge tsisy soa nge ny zanak'Israely ary anisan'ny mitondran'andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra zany fa raha mbola tena tanan-dehibe tsy maintsy misy nahita-kevitra atao fa teo amin'ny tany efitra any niankina tamin'andriamanitra andriamanitra ny patron andriamanitra ny lehibe tena nomboka teo am'izay de tsy mivoaka antrano zake na mivoaka ihany fa tsy mivoaka lavitra mety hoe no nianto ny hafa no nianto ny hafa ohatra hoe misy fotoana zao ao an-trano ianao de nefa misy fotoana nefa te hitokanam-bavaka na vetratra an'izany hoe mba te hitokanam-bavaka de lasa ianao rery mivoaka de fantatrareo tamin'ny andro n'Israely tamin'ny zany andro zany nanomboka tamin'ny tany an-tanefitra de mivoaka ihany ny olona fa tsy mihoatra ny ranjato akio zany hoe tsy mihoatra ny ray 2 arivo akio fa fa tsy ronjato 2 arivo akio zany ray kilometatra eo mivoaka ihany zany ny olona fa tsy mihoatra ny 2 kilometatra io zany tsy hoe lalàna mihoatra ny 2 kilometatra sy 100 metatra de voaka tsy any le izy fa le izy zany resaka fotsiny hoe 2 kilometatra latsakeo de fa lavilavitra ny tanàna ianao de tsy mahay nitabataba de mitokana bava fa tsy tady mana
azonao zany ny mivoaka ny trano zany azonao tao tsy olana tsony rehefa fantatry ny zanak'isiny fotsiny hoe nivoako aty tsy hitady mana fa nivoako aty mety antony hafa mba mety hoe misy fotoana mba te akarivotra amin'ny vavaka aloha de maontra ny tapany marinesa tapariva de makarivotra kely fa ny antony le tsy andehananao lavitra ka andeha lavitra izy na nierinao iverenanao ange mbola saintsainao e fa ny zava-dehibe fotsiny zany mahatonga antsika misy aminareo matany ohatra fotsiny tsy ohatra fa tena fandray am'zany tsy hoe onarana darado le zipo firy centimetre mela amin'ny loarika sahabo roa arivo akio sahabo 1 kilometatra de mba tataka zany tsisy hoe refy fa ny zava-dehibe raha tao ny tranony zanak'Israely de miala mandeha mivoaka an-tanàna de misy tena hoe tena mety tsara raha tsy metra 1 kilometatra e satria fa tsy mahita tabataba nefa tsy lasa lavitra niverenao mbola de ohatry zany koa ny zavatra rehetra tsy ny ziponareo ihany tsy zay ihany fa ny zavatra rehetra tsisy hoe amin'Andriamanitra kely havana ohatra fotsiny zany resaka zipo teneko anao zany ohatra ngeza be zay satria mibetsaka rehefa manontany zay fa tsisy hoe firy centimetre fa ina ny atsapahanao raha vao ohatra zao nareo raha viavy manao zipo de eto ambony lohalika de mbola hoe tsy de maninany fa vao mipetraky nareo de fa tsy any ambony lohalika de zany mahatonga hoe anao to ambambany lohalika de mipetraka famasinana le izy tsisy hoe firy centimètre izany tsisy mpanompon'Andriamanitra na baiboly mamiteny zany zao centimetatra ny tsisy an'izany de ohatr'izay ihany koa de tsy nivoaka mihoatra amin'ny 2 arivo akio na 1 kilometatra zanak'Israely zay ny natonga nylay tany amin'ny fony teny tany amin'ny asina apôstôly teny anao hoe ary ireo de niverina teny Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra oliva izay akaiky ny Jerosalema araka zay mety any amin'ny sabata hitanao ny zanak'Israely ny mpianatra tamin'io tsy nivoaka ny Jerosalema fa rehefa izy temba hivavaka tendrombohitra izay mahavariny fa tsy mihoatra ny 1 kilometatra ny tendrombohitra oliva ry havana malala miala teo a Jerosalema satria Jerosalema fanatrehan'Andriamanitra mbola tratra ny fanatrehan'Andriamanitra ny 2 arivo akio zany hoe afaka nakeo tendrombohitra oliva afaka nakatira misy hoe toerana isan-karazany ny tanjon'Andriamanitra de tsotra ho aiza lavitra renao na le ampianatra tena teny mivavaka mazava nge na le ampianatra tamin'io na izy manao asan'Andriamanitra na izy nandeha nitokana mbavaka de hitanao nitiko tena zany hoe tamin'ny andro ny Mosesy nivoaka ihany ny zanak'Israely fa tsy nihoatra ny 1 kilometatra de tamin'ny andro ny mpianatra de tsy nivoaka ny 1 kilometatra i Jesosy aloha i Jesosy tsy hoe miala ny antranony de tonga any amin'ny tempoly manao fa efa eo akaikaiky le tempoly io izy le anasitrana ny rapitso na misy olona ositranony ao Betesda de fa tsy de lavitra nitsony izy de sabata fotsiny anasitrana fa Jesosy afaka mandeha fa nametraka fianarana ho antsika Jesosy zay zany zavatra toko teny halleloia de lasa narahana izany zavatra zany satria raha mivoaka ianao de eo foana ny amparezako ny hoe za ngamany tamin'izany zay mbola nanana fiangonana de hoe zara na tsy vavaka rapitso de tsy tongako izy de antanena ny vadiny satria izy vady sa misy olana fa izy raha misy hitanao mbola lasa mitady vola izy de zay mahatsy anazy izy nke zao andeany tsy hita vola akory jerenao tsara hoa fa tsy mahita vola ary zany tsy hoe za manozina tsy ianao aretina mavaka mba hita vola fa tsy hoe za manozina fa tena marina fa tsy ahitany ianao de viandra vadikire raha efa ny amin'ny tele nanana ny sabatanareo ary nanana ianao mbola miandro ny lozy le olona ka izy mazava izy manomboka androany ianao zany mba andramo de izaho hoe misy andro sabata mbola misy andro zany de fa misy fotoana tsy avy io de ny zavatra nitranga mba andramonge hoe manomboka androany mety efa tara fa amin'ny heriny manige ny fotoana hoe ohatra zany mety misy olona manome rendez-vous hoe hitanao misy volazonao indramina ty fa misabotsy ny fotoana meko anao io nefa enao fanenao ty fampianarana ty nefa enao tian'Andriamanitra sehoana ny fahatsarany de amy tenandro zao mangivangina anatiny etrehtra de jerenao tsara
fa raha sabata ny fotoana omeny olona io anao de raha makany ianao de jerenao tsara fa possible tsy possible fa tena diso fanatenana mety izy le mety tsao tampoka le olona izy hoe mbola tsy mivoaka zay aloha le banky amin'ny latsinainy ohatra ny zany tiako atongavana fiza mitoetra be raha ohatra ny olona miteny tokama fa raha vao tsy tonga eo sapotsy tsy omeko de zao nge teneny zany sy hoe tsapaka amin'ny sapotsy fa mbola ivavaka hoe mety test hoe nareko iza manodidy otrany ka za hoe mbola ivavaka fa sao de mbo mety raha nlady nyraiky na lazay tsisy tsony fa de andramige any amin'iny tsisy fa ho hitanao ny manano an'ny zanak'Israely tsy ava manolo fa avy amin'Andriamanitra de nanomboka teo tsy nivoaka tsony ny zanak'Israely ary rehefa tsy nivoaka ny zanak'Israely de nanapotana nandiniana andininy fa raiky amby telopolo amin'ny Exodus toko faina amby folo teo de ary ny anarany de nataon'ny zanak'Israely hoe mana ary taka ny voandrafy izy fa sady fotsy ary ny fanandramana azy de taka ny mofo sy tately rehefa tena nifantoka ny olona de tsy nivoaka zany de mipetraka da voalohany ohatra mbola nilongony mety misy any any ivelany fa mety nisy naky nge misy olona tsy mioty hoe nisy taoka nisy naky fa avy nomboka nahita tena tsisy ity misy de nomboka nandinika evy izy ohatra ny voandrafy mano natao anatin'ny fitsarana tsy nameka tsony tsy niatratra problème tsony tsy hoe mbola nandeha à gauche à droite fa tena teo amizay peraka amin'ny mpianakavy sady miteran'andriamanitra ka ny andro sabata tena fiteran'andriamanitra sady miteran'andriamanitra de nihinana an'le mana amizay de hatramin'ny tsirony faran'izay kely nge tena rery avany mana no iainatsika isan'andro san'andro mana iainanao isan'andro san'andro rivotra iainanao io mana avy amin'Andriamanitra ny fahasalamanao io mana avy amin'Andriamanitra ny zavatra iainanao manodidina anao mana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny andro sabata ianao mitsahatra iny no atsapahanao ny tena tsirony zany zay ohatra tamin'ny maraina fampijoro vavolombelona Andriamanitra rehefa maraina misy fotoana mahafinaritra de fampijorojoro de fampitantarany lasa tamin'ny herinandro fa mamy ny lasanay ny herinandro ray samy tantara zany anao ohatrao zany de mamy tsisy fotoana andinihanany zany mihitsy ianao ny fandiniana fahatsaràn'Andriamanitra kira na mila fitsarana koa le olona manao dégustation reny za mahafantatra misy zao dahako zay zareo tia divay be tena le hitanao fa frantsay moa matetika tia divay de izy efa misotra ny divay io tsy manao gokomby hoe oloko zany anay le izy de posiny itsika sotra tena hitanao andrana tsirony de io divay io tsika tsy malala le tsika le am'le degré fa ny an'olona itsirony io misy tsirony misy goana ohatra zao satria maninony mila mipetraka tsara mihitsy rehefa hideguste ieniny tsirony ny sakafo de be deabe ny olona tsy mahita tsirony tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra miteny tsy ny mofy ihany ny veloman'olona fa ny tenin'Andriamanitra fa be deabe tsy mahatsapa zany tenin'Andriamanitra taviny koa fa misy olona be deabe tsy velon'ny tenin'Andriamanitra ary tsy velona ihany io koa tsy hoe sakafo any hoe atao zay avo fotsiny fa misy tsiro aiza ny tena fa zay zao tena tenenenao fa mazay zao manao fotoa mavaka lady latsy nahita atrabe fa miara-manaiky koa sika fa eto amin'ny sabaty tsika tena misy fotoana mihitsy zao tsika tsy maiky zany misy fotoana fa anao tena makatsirony ny tenin'Andriamanitra io sakafonao inge io sakafonao tsy miovy ihany fa hoanao ange rehefa lenao le mirava amby 20 miditra amiray de mampinina mikopaka ianao mbola mitsoka satria vetivety any ohatra zany de hoanao ange io rehefa le entre midi et 13 fa io plat io ihany hoanindreo io rapitso asiny mampinina salady asiny lasary motany jus rehetrarehetra dessert de mihinana an'io nao tsara koa sy tia androany ka le izy tsy miova fa ianao nipetraka nitsahatra ninana an'le izy eny vao menana ampiny tsirony ary be deabe ny olona tsy mahatsapatsony zany tena tsirony sakafo fa zatra mihinana vary mitsangana zatra mihinana miditra ao am'izay maiky zay taloha miditra ao am'izay maiky izy rehefa mihinana sakafo tao am'izay maiky aona inana de ohatrany tsy de misy hoe de fitratao kafena
ao am'izay maika anao a tsaky raha mbola misy zay may fa am'izay maika misy latabatra be deabe de tsy misy mpivaritra de tanaty ty hoe misy kosa tsisy fa misy tao de eto anao a ka vo hitanao otriny hoe mandrimandry loka e mpindry eto de re mpindry mafinaritra de mitazana re way ry misy loko zay ay oy ny ty ohatra matavitavy ry ohatra misy ohatra zany ny ao a de inany eto anao maika ka zay matena le zay maika masy hoany zay maika aina ana de apio rony kely sosy apio demi tsy hitan'ny olona tsony zany tsirony zany misakafo anao tena tsara sakafo tena tsara mipetraky anao a asina servieta kely satria inany mipetraka tsara couvert rehetrarehetra eo daholo misy rano misy jus misy entrée misy crudité misy vary misy loka misy mety misy sakay kely misy karazana épice misy dessert fa obiazana fitahinako aloha meke aloha raha tsy me mampinina tsy hitako iny alleluia mbola tsy fantatra akory fambiazana fitahinana na sa de composé loately alleluia marina mihitsy ka zany e mbola tsy nicommande kely de vary raha ohatra hoe ataonao de ka de mingely izy de araindray de masolany ka composé ka de avela anaty vita mihitsy le vary marina mihitsy zany fa ny problème ny olona tsy mipetraka tsy ny olona amy sakafo azonareo tena teneniko anareo ty zavatra ty fa za fitaombavaka miditry indroa intelo iny efatry indimy zany za tsy mametsino hoe hoana fa za miteny fa sady tsy ara baiboly zany jereo amy baiboly jesosy fihinanao an'izany hoe sabata de fidirany indimy na tsisy zany satria inona ny antony reny fanazarana ny olona inana zay maika za tena miteny anareo fa danger ho an'ny ara-panahinareo ny miditry indimy iny eniny reny mety misy sorena ny pasteur mpanao andreny fa ole teny raha diso a de ny teniko reny fa aza ny tenako fa na reny izaniza koa ny tenako a rehefa andriamanitra mandrehatsy maniny fa za kony hoe mihina fa tsy tesinareo satria le tsika ngety maolona vitsy any raiky amby efapolo mihena nareo ihany ngeny eo e de tsy manina fa resaka antratsika fa tsy ara-baiboly zany fidirana fitaombavaka miditry indimy zany ampianarina manina ny olona sady misy karazany be de nareo aloha mahita an'izany sa zay reo losa de tsika sy nenina mahita an'zany fa misy fitaombavaka ngerevana misy time isaky ny fidirana nare zany raha raha mihinana olana raboly anao a de le amin'ny fitoka hatramy sivy ary raha manana olana rabady amy sivoka hatramy raiky amby folo la olana rarakaretina amy raiky amby folo ka hatramy ray raha olana amin'ny fandraharana amy raiky hatramy telo raha misy mamosavy amy telo ka hatramy telo sasaka iny tsy ta zarevana tena tsy ara baiboly reny ndray iny e raha ohatra aloha le izy hoe kosa aloha hoe tsy hoe diso daholo ny mpanao andreny a fa raha hoe fotoana anankiray ivavahana anatin'ny herinandro ohatra hoe sabata ny olona manao fitaombavaka alady a tsy ohatrany tsy de manina any pastera zara manentana anareo mba manandramaka ianareo pastera mivavaka alady rehetrrehetra hoe mampivavaka olo alady na de misy aminareo resy lahatra any hoe sabata naton'andriamanitra ivavahana tena hoe itsara na fozy nareo ohatrany tsy de tena mahasarika olona de manandramaka ianareo e na de ataoko hoe ary tomboy fotsiny ohatra hoe nareo zany ohatra hoe manana fitaombavaka alady de andramika pastera nareo a sy ny olomboso anareo mba manandramaka ianareo mitandrinandro sabata indray mandeha andramo fotsiny tena andramo fotsiny de vitanareo aloha fa ny tena fitaombavaka any andriamanitra tsy nangataka andro anaky dimy tsy nangataka andriamanitra kerevana tsy tia teny andriamanitra tsy ohatry zany andriamanitra avera alohatsika eninandro karangidana ny asa zay tiatsika hoe napiti-bola tsy olana ingena moa piti-bola ny asa tsy olana na esatra amy fikina finy efa andriamanitra koroa ny teny hoe mba ny alina mba atoriny fa raha misy miasa aly eto aza manamely teny anao tsy olana zany
fa mangatako zay mandrandra andriamanitra mba tena mihoasa amin'ny atoandro fa tsy fahotana akory miasa amin'ny alina fa kosa misy andro anankiray tena ny tsara n'andriamanitra nampisehoana antsika ny tsara tsy ahitana ninina ry havana ny mivoaka any amin'ny andro sabata tsy ahitana ninina ny mivoaka fa tena marina raha mijanona renao no ahita satria mijanona ianao sady efa misy ny avy roa eny no haninao tena zelany ho haninao de inona koa manomboka ny herinandronao ao am'le sabata nge tsy resaka hanina fotsiny koa anangona de mihinana mana inany atao mivavaka fandray amin'andriamanitra fantatsika tsara fa jesosy indray ny tena nataony jesosy ny abaka rehefa sabata de fampianarana aloha raha izay jesosy tia mampianatra rehefa sabata de mifaro tena misongadina tamin'ny programma jesosy rehefa sabata manasitrana manavaka ny sabata ngery havana tena zany mihitsy ny sabata ngery havana ka tena sady fitsarana fanasitranana fanafahana de ao ambadiky zany ny fona ao anatin' zany ny fafinaretana ny fitsarana ny fahasambarana sambatra ny olona zay manao sabata fafinaretana ny tenan'andriamanitra ary ny zavatra tena mahavarina de zao ny zanak'Israely tena inonao ty fa mety tena ny fampiankina tamin'ny fitahian'andriamanitra revana ny fitsarany zanak'Israely tamin'izany de plus izy mitsahatra hoe isaky ny sabata de ho an'ny olona isan'andro tena nena ray ny andro iasana fa ao amin'andriamanitra indray omea le fitsarana mitondra fahavokarana ny sabata zany de sady misy ny isaky ny andro fafito de misy koa ny sabata isakery taona de misy ny ataony sabata ho isaky ny fito taona andriamanitra tsy mitady zavatra sarotra amitsika tena mandany andro be andro anankiray ao anatin'ny herinandro andro anankiray ao anatin'ny heritaona de andro anankiray ao anatin'ny fito taona sabata daholo zany isan-kerinandro mitandrina sabata de mahavariny fa tam'izany ny zanak'Israely zay tsy mitandrina sabata sady tsy mahangona jerena zany reto tsy mitsahatra ny mitsahatra isan-kerinandro fa mitombo arena nefa ao anatin'le arena tsy hoe arena iny tsy mila manao paky tamin'ny satana tena marina fa inona zavatra mitranga fa omea miroborobo ny fitahin'andriamanitra de ny zavatra ngeza be koa isaky ny tsy mitandrina sabata manadiny fitandremana sabata ny zanak'Israely de resy anady de lasa babo fatara hoe nisy fotoana ny zanak'Israely amajato taona ny tsy mitandrina sabata tsy de lasa babo ary le izy lasa eloka mihitsy lasa nivadika eloka mihitsy ny tsy fitandremana sabata ary rehefa nivadika eloka de io zany tena andro fafatesana ny tambony ota de tonga ny fahatezeran'andriamanitra tam'izany tsy mitandreman'ny olona tsony ny sabata tsy efa fitorananao zany ina afaka tsy mitandrina ianao aloha fa ho an'ny olona efa zatra mitandrina kosa tena ninona amizay de navelan'andriamanitra resin'ny fahavara fa ny zavatra mahafinaritra tao arinan'ny fahababony de niverina mitandrina sabata ray zanak'Israely nanomboka tamin'ny fotoana anafan'andriamanitra de niverina mitandrina sabata de nilamina de nandroso de etretina eretinareo tsara ty zavatra nitrango ty vokatsoa amizay ny jerentsika zao ny vokadratsy zany de zao misy fotoana resy anady ny zanak'Israely mety resaka fanaritra tsy hoe mety fa resaka fanaritra mihitsy itsira mboravelona ny vakiko farikitra noho ny verina tamvoaloha zany le lasako babo ohatra de noho no verina tsy nitandrina sabata amizay nanaja an'andriamanitra de etretinareo tsara misy fotoana zao hoe
babony grika sy ny romanina ny zanak'israely de izy mbola babo iny a fa nanomboka ny velona tany zazavady de jerenareo ny tantara fa tena mariny teny nanomboka tsy nandohetra tsony zany hoe mbola babo fa tsy nandohetra tsony fa naninona tena marina ho azy zany nanomboka ny tandrina sabata am'izay halleloia halleloia de rehefa tam'izany fotoana zany koa nanomboka tsy nandohetra tsony de rehefa tamin'ny sabata tsy nijiny izy a de nefa nivokatra nisy foana ary raha tonga ny fotoana fitsinjana vary ny olona amin'ny andro sabata ka tam'izany misy mangalabary misy any mangalabary fa avelanao ohatra hoe masaka ny vary de tsy sinjainao raha-pitry ny tsisy mikitika zany hoe nao afaka mivavaka mifandray tamin'andriamanitra nivokatra ao a mbola ao ry havana fitsarana ho an'ny no fitsarana ho an'ny tany de fiantrana ny malainy sy ny biby ihany koa fiantrana ny malainy fanaovana asa soa sady mivavaka zany tonga dana malahelo de samy manao azny atao ozy ny hoe manao gamalelo fa sady mivavaka zany amin'ny andro sabata taony azo fanaovana an'zany fa tsy hoe andeha eny andalana zany de tsy hanao sabata reo de mizara fa ao amtepoly miatra ho an'ny malahelo de tam'izany koa rehefa sabata tam'izany de misy koa ohatra hoe anan'olona trosa de mafoitrosa afoitrosa de nanome toky Andriamanitra fa isaky ny amin'ny taona fahenina sy ny andro fahenina de mahavariny milohan'le taona itsy sabata iny isaky ny fitoana de avoeny foana ny vokatra ande teny aminao androany halleloia de teny amitsika tsiray avy am'ty androany ity tianao androso ve ny fiainanao ho any zay fa mandroso fiainana de halleloia zany fa ho annareo izay ohatra manompon'Andriamanitra any nefa manangona ihany ohatra ny tsita ihany de tsotra ny teniko aminareo andramo de izao fa misy mana ao amin'Andriamanitra misy mana ho an'izay mipetraka tsy voaka amin'ny andro sabata ny dikan'izany mana zany de mahavarina fa amin'ny teny arabo fanomezana ny dikan'izany fanomezana amin'ny teny hebreo ndray zany mana zany inona itony zay ny dikany tena zay mihitsy ohatra zany ohatra hoe misy olona tonga aminao de raha tsy toetra ohatra raha tsy toetra inony tony mana zay na nretsika mita olona lafafa inona koa re tony ohatra zany mana fa ny dikany hoe mana de hoe inona re tony inona moa ny zavatra tena tenina am'zany ny mana re avana amen sady fanomezana mamem-poana no tsy fantatro zany inona re tony tsy inona tony am'le ratsy inona re tony de zavatra hoe ratsy fa tena zavatra taka ny voandrafy taka ny mofo misy tately le mantany hoe fa inona kay tony refa nanao zany misy zavatra tsara toky amy fianao de inona re tony Jehova inona re ty ataonao amy fiainana ity Jehova avy roeny ary tsy hitan'izay olona nandeha nivoaka zany za te teny aminao am'ty androany ity ry avako malalako amboniny zay rehetrarehetra zay de maky ten'Andriamanitra sy amin'ny Ezekela maranako azy Ezekela toko faharoapolo andiny roa folo de miteny manao hoe nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko so aminy mba ho fantany fa za Jehova no manamasina azy halleloia nomeko azy koa ny sabatako mba ho fantany mba ho famantarana amiko sy aminy mba ho fantany fa izany Jehova manamasina azy halleloia Hebreo maraparanako tanteraka azy Hebreo toko faefatra andiny fasivy ny zavatra mety mbola tsy fantatry koa ty fa nefa mety afantatry reo ihany Hebreo
toko faefatra andininy fasivy manao hoe andiny fahavalo aloha vakitsika fa raha josoanina me azo fitsarana de tsy mba ho nilaza andro hafa izy aoriana zany voalohany zany tsy misy andro fitsarana tsy mitombony zany andeha andro fitsarana tsika amty zoma ty na andro fitsarana ny lahady tsy mitombony zany fa efa any amin'ny hébreu tsika miresaka fa tsy any amin'ny genesis de io tenin'Andriamanitra hoe raha josoanina ame azo fitsarana de tsy mba nilaza andro afako izy taorianan'zany andiny fasivy ko de mbola misy ny sabata fitsarana hoan'ny olon'Andriamanitra fa izay niditra tamin'ny fitsarana de izy koa no nitsaratra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy andiny faraiky amby folo koaky isika azo tohiditra am'zany fitsarana zany fa ndro isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany hoy ny tena Andriamanitra ko de mbola misy zavata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra tsara fatarangeravana fa ao amin'Andriamanitra tsy eo amin'Andriamanitra fa hatrany an-danitrany de misy ny fitandremana ny andro sabata za tena tehiteny amintsika rehetrarehetra mbao raha ny an-danitra mbola misy ny fitandremana sabata azontsika hianatra tena zao hoe mbola hitandrina Andriamanitra marana ko azy tanteraka tena tanteraka apokalipsia toko fatelo amby folo apokalipsia toko fatelo amby folo tindray afatra ho antsika rehetrarehetra zao ngery avany itsika reto tsy fantatritsika mihitsy hatramin'ny rovintsika ny iona tapaka ny connexion de veloma fa ty misy afatra anankiray tiako tenenanareo apokalipsia toko fahenina amby folo andiny fatelo amby folo amranaka azy tanteraka de ivavaksika ho an'ny tenin'Andriamanitra apokalipsia toko fahenina amby folo andiny fatelo amby folo izy amy teny manao hoe ary nahita fa indreo fanamaloto telo tahaka ny saona nivoaka tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay biby ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka ao tena mba lesantsika momba andreny apokalipsia sy ny sisy reny fa afatra angezabe ny tiako menanao androany isika zanak'Andriamanitra isika kristianina niandry ny fiavian'i Jesosy de manana fahavalo telo ngezabe ary androany ampahafantariko anao ny amin'ny tokony hitandremanao fa tsy misy fahavalo akoatran'ireo eny betsaka ny fahavalo ary betsaka ny ady iseo ohatra zao hoe rygoga sy magoga zany betsaka ny fampianarana tenen'ny olona fa za miteninareo za matahotra nisy ny ahitan'izany fa raha olona iakatritsika de tsika tsy ahita zany ady ny goga sy magoga zany fa ty misy zavatra tsy maintsy aretatsika de ny Armagedona mety tsy mino zanareo tenenky Armagedona zany ngeravana tsy ady lehibe fatelo Armagedona zany de adiny zanak'Andriamanitra sy adiny le ratsy ady ara-panahy ary tiako ny miteny aminao ety ampamaranana fa efa elaelitsika ny tao anaty Armagedona ary misy ady ngezabe eny amin'ny ara-panahy eny amin'ny tontolo ara-panahy misy ady izay ataotsika misy amitsika ny matsapa misy amitsika tsy matsapa fa misy amitsika koa efa ao anatiny fa tsy matsapa ao anatiny tsy ao anatiny fa matsapa mety sarotra aminao ny andray an'izany fa zany raha miteny aminao raha eto amin'ny fandarana andramaka izao de sahana eny manamarina eny fampianarana nge be dehibe fa zay kosa tena mitendry efa anaty Armagedona tsika zao ary zao io ro iainatsika fa ny adiny goga sy magoga zany ho hitanareo fa raha tsika mijoro efa lain'i Jesosy tsika am'izany de itsika rehefa hiady amin'ny reo no hiady tsika efa miady any amin'ny côté an' Jesosy fa zao ny zavatra tena ngezabe tiako tenenina ireo zavatra telo niteneniko anareo apokalipsia toko fahenina amby folo andiny fatelo amby folo de mitandremitsika am'reto zavatra telo reto fanamaloto anankitelo ngezabe voaka tamin'le vavan-dragona de mivoaka tamin'ny vavan'le bibidia
tamin'ny vavany mpaminany samy dragona zany a de endriky reo fivavahana rehetrarehetra ankoatran'ny kristianina sy ko terena zao satria misy amin'ny vadinareo mbola ohatry zany fa zay fivavahana akoatrany fivavahana kristianina na fivavahany sinoa fivavahany karana fivavahany arabo fivavahany retraretraretraretrarehetra miampiny fivavahana amin'ny razana fivavahana amin'ny netsika malagasy be de be ny mpamosavy ny retraretra lentsina ohatry hoe misy fivavahana ataony daholo eny fa tsy fivavahana kristianina tafiditra anatin'izany koa ny olona tsy mivava hoe za te za tsy mihinana izy izy mbola fivavahana any nge zay a meta hoe dragona reny retretreny mitambatra dragona ary reny fahavalontsika kristianina azosika atao no tory am'ireny azosika atao no tsika tsy matahotra an'ireny fa nefa kosa reny a de dragona fa na ny dragona iady amintsika daholo faharoa efa miady amintsika am'izao ihany koa aloha reny teneniko farany aloha teneniko fandroana eny lay bibidia de izy io a ny tena angeza indrindra atria izy io a no ilay bibidia iteny ratsy an'Andriamanitra isoliteran'Andriamanitra endry anovany lalàna azy de mbola tsy teneniko koa izy zay olo zay raha tsy tokony isy itenen'izay tsy hoe matahotra an'izany tsika fa zay manatsofina oka eo zay tenyny fanagna famarinana alleloia amen tsy miteny anarantsika sao de misy miteny ao fa foaigna ra miteny anao fafantatrareo misy aminareo fafantatran' zay olona teneniko zay olona mantsy izy io izay omena fahefana de anovany lalàna de tsara fantatrareo fa tsy hoela de ivoaka ny baiboly vaovao de fandrombahany loatra vaksina zay nareo farazany biblia 2000 anarana de ohatra ny baiboly tokoa io vavoaloha indrindra tsisy anaran'i jesosy zany tsony anatin'io de tsisy anaran'i jehova fa ny tena zava-dehibe hoe sorona anatin'io baiboly ny teny hoe sabata de tokony ampisaina atsika zay fa maninona isoronao isorona tsoatsony ary tsy hoela de tsy azo atao tsony ny mivavaka amin'ny sabata nge fa zay ny bibidia ary ny mpaminany sandoka de ireo ny madinidinika indrindra ray ny mpaminany sandoka ray de izy ireo miapie manosika manamafy ilay fampianaran-diso an'ilay antikristy izay tsisa fa ny bibidia reo telo ray ravana raha tapaka ny connexion antsika amin'ny herinandro tina tsy fantatro na tsy fakahita tsony tsy fantana ke zany de reo telo reo mila tandremanao ny fanahy dragona ny fanahy bibidia ary ny fanahy mpaminany sandoka izay tsisa mpanompon'Andriamanitra andreo tsy mpanao mazy reo fa tena mpanompon'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra efa miara-miasa am'le bibidia de manamafy za zany miteny anareo raha ivoaka io rehefa ivoaka io baiboly biblia 2000 ka tsisy tsony miteny hoe sabata sy ka misy mpanompon'Andriamanitra fantareo faly be ny amin'io de miteny mandresana hitanareo de mitandrema ianareo fa efantereninareo androany fa ny mpaminany sandoka de ny olona izay ho ampiasainy le bibidia mety ampiasain'le dragona ihany koa ary ny dragona sy ny bibidia zao nisy fiorana nge tsy ely olona efapolo mahery mpitondra fivavahana angeza be atoko-pivavahana rehetrarehetra reo le dragona teny teo miona tam'le bibidia de avy eo am'izay zao aniraka de ivoaka atao am'izay ary efa meny andalana efa ity amitsika lay antikristy ko mahire zay anareo reo ny tena zavatra tandrematsika ny teninay de zao faly be mihitsy zay miaraka aminareo foana de misaotra anareo miaraka amin'ny akiradio foana sy ny fandarinana amiko izao anao hira anankiray tsika na roa de taperitsika ny fotoana fa lava ny fotoana de manoloka mamenareo tiana be nareo de tahiny tompo daholo tany amin'ny ara-panahy tany amin'ny fiainanareo akaiky jesosy ivavakytsika am'izao fotoana zao ivavakytsika am'izao fotoana zao jesosy sotra anao zay so rehefa tafa voavory tetondray ny ondrinao eny mety vitsivitsy mety maromaro fa ampianay reo jesosy ampy afaka ny eny halleloia miafatrao
zay de sasy misaotra anao ny amin'ny ny fotoana rehetra sy ny zavatra rehetra zay efa mba nampitondrainao teto am'ty fitoerana ty ary zay misaotra anao satria ianao nandresy lahatra andreo olona ireo eny e betsaka ny zavatra zay nozaraina teto a niezaka izay ny an'ny feon'ny fanainao masina ary zay voatory de voatory de misaotra anao ny am'ireo resy lahatra misaotra anao koa am'izay tsy resy lahatra fa ny zavatra fantatray de tena tianay ianao ko androany jesosy a raha isaraketo zay de ny fanainao masina ane a amboly sy anondraka izany teny zany amoa avy zato eny a anatin'le tomponomponao tsirairay avy de misaotra jesosy a voninahitra de ho anao any de vosisatana de afaritra am'rahanao tsy afaka hitsaingoka na de litera ray tam'izay namifafy tany ampony ny mahalala tamin'ity androany ty misaotra jesosy a halleloia amen. Ira zany izantsika am'izao fotoana zao www.jean.com afahanao mihaino ny onjapeo akira